Efa soma tsara ihany kely raha fanambadiantsika. Tena arabaina loko. Mba hiaina ao anatin'ny tokantrano sambatra amin'izay zany sika manomboka izao a. Sa ahoana ho se? Za misy loha e. Eny tsy hoe hiadana eny angamba Eliza fa tena hiadana. Zasy ianao samy taksony fiainana tonga lafatra Eliza. Marina mihitsy zany se a. Kanefa raha nefitra dia tsy tokony hionona fotsiny amin'ireo efa tananandreo sika fa aleo ampitomboana ihany ka. Zany izy ianao? Za kosa nge tsy niteny hoe tsy hitatson sika fa tsy maintsy ampitomboana foana aloha reo. Ny alena mantsy nitony ranotsira nge ka arakaraky ny fitroina azy no vao maika mampangetaety e. Marina tokoa aky izany a. Ka inona ary ny hevitra hitan'ny sy ampitomboana andreo fananantsika ireo e? Marina aloha fa efa miasa sika. Se moa amin'ny maha-dokotera se dia efa mandray karama be. Eo aloha inka. Za koa amin'ny mahatale sady tompony tranombarotra mialy dia mampidi-bola betsaka ihany koa. Saingy toa tsy ampy andro fa tokony mbola hanomana zavatra ihany sika ka. Eny mety anie izany. Ka inona nefa moa izany no ataontsika aloha ka? Betsaka ny tokony atao e. Fa miankina amintsika ihany izany e. Rehefa vonona sika dia aroso ny raharaha. Ka Eliza raha veny aloha efa mba mahita hevitra angalo ianao ka? Betsaka ho aminao e. Na dia amin'ny alalan'ireo tovovavy tsara tarehy maro eto amintsika ireo ihany aza dia efa mety e. Andry, tsy dia mazava amiko loatra ny tianao lazaina. Atao ino ireo tovovavy io? Aza taitra akory ianao fa aiko izay tokony atao amin'ireo e. Vola be ao amintsika fotsiny ny fantatrao. Zany ve dia apidi-bola manao ahoana ho ianao ka? Ho hitanao eo nanovako azy e. Iaika angamba ianao orina kely eo rehefa mahita ny vola hitsy e. Dia efa milamina izany ny amin'iny fa miandry ny hetsika ataonao sisa izany ko. Aza matahotra ho ahy ianao fa vita io e. Fa ny mampanahy kely fotsiny izao dia misy an'izany fikambanana hoe miaro ny zon'olombelona izany fotsiny no ahiko any ambatsembana an'ity fikasana ity. Atao fotsiny aloha izay tianao atao fa raha ny amin'izay kosa anjarako e. Dokotera ny ahy e. Ka mifanerasera amin'ny karazan'olona maro. Misy afaka miaro antsika tsara amin'io raha misy mitady any ambatsembany. Inona ny tsy vidin'ny vola sy ny voninahitra eto ambonin'ny tany Eliza? Zay mihitsy akia. Zay nge ny mahatsara ny vady ny fanarahan-tsainy e. Mahahongana tendrombohitra mihitsy aza rehefa mitambatra e. Baovola! Ahoana izay madama? Ny antsoanga ianao? Kefa hita fa efa mihajoka mbola antanina indray. Avita indray aty. Eny madama? Ary angandry fa maika e. Mbola be zavatra ataoko. Miainanao ary madama? Zao hita ity asa atao eto amin'ity tranombarotra ity satria ho alebazina koa izany ny trano atao ato e. Noho izany dia tompoko ny asa mpanaovina anareo fa tsy hijanona amin'izao. Ka dia efa mampiomana andry aho izao sao dia atao hoe tampoko eo indray. Dia inona daholo moa izany ny asa atao amin'izany madama? Hita andry eo izy rehefa avy eo e. Fa mbola mampiomana andry fotsiny aho aloha izao e. Sao dia ho asa be tsy ho vitako ange madama ka izay no efa motopotorako azy dia izao e. Aiza koa nisy zavatra tsy ho vita izany rehetra. Ndry kosa angamba ny kamo fa raha ilofosana. Aiza ny tsy ho vita e. Sady tsy misy vola azo fotsiny amin'izao ange raha tsy miesaka e. Ampitomboka avoenino izao ny karamandry mantsy amin'izay fotoana izay. Fa nomboka rahoviana nefa izany asa izany e. Zange mbola saika akandro elatsasatra kely aporto e. Tsy misy olana izany e. Tsy misy olana mihitsy. Za mihitsy aza no saika hanome andry iray volana elandry sasatra tsara alohan'ny eto-mbon'ny asa izany. Amin'izay mantsy dia mba haim-baovao tsara no mety indry miatrika ny fidirana amin'io asa vaovao io afaka iray volana e. Dia tsy vita an'izay nefa saika mbola hangataka avansa kely aminao koa ho entiko any. Satria no fantatrao ihany ny fijaliana sy tsy mifananan'ireo ray aman-dreniko. Tsy olana izany amindry. Zany miantoka ny lany rehetra amin'izay fialam-bolindry izany. Aza matahotra indry e. Ny karamandry indray dia meko fa aza matahotra. Ilaina nefa mba ho botabota sy tsaratsara endrika tsara matsindry amin'io asa io. Ka izay no mahatonga anao an'izany. Fa tsy dia hoe misy atony gavana loatra akory e. Ka ahoana? Aoka saraikitra? Arak'izany efa lasaika anao izany madama dia tsy fananan'ireo ray aman-dreniko ange no nahatonga hiasa e.
Ka tsy afa-manoatra fa rehefa asa misy vola dia tsy maintsy manao aiza tokoa moa izao ny ray aman-drenindry io izao. Any ambanivohitra lavitra any avokoa zareo. Mbola mialan-jaton'ny kilometatra vita Antananarivo. Ay, tsy hijaly intsony izany zareo rehefa manao an'io asa io ndry tsy ho tapaka ny andefa volany mihitsy angambondry amin'izay. Saraka anao aloha mihitsy izany madama. Fa tio mba misy fanontaniana kely apetraka aminao Indray mbola tiandry anontaniana tsy mahatoky azy indry mahatoky anao tokoa madama saingy mifankatia tsy mifamarafara angeony ka hiady ny hafarany sady savasavana ny raviny ahitana fotoniko ka aleo re manongotsonga ihany mba tsy andevim-belona eny ka inona ary ny tiandry ho fantatra indray ny eo amin'ny lafin'ny karama reny tiako hazava tsara madama toa tsy mba voalazanao mihitsy moa ny amin'iniko efa milaza amindry aho fa ampitomboako avy roa enino izao ho any karamandry izany hoe raha iray hetsy ny raisindry dia mazava ho azy fa ho roa hetsy izany no raisindry akoatr'izay dia mbola ato aminay koa indry no sakafo ary araha maso tsara ny fahasalamandry ka inona indray mbola tadiavin'indry mihoatra an'izay aiza indray ny mahita mpampiasanao andry ohatran'izany eny isoraka anao aloha izany madama fa ka raha oviana izany nomenao an'io andro azoko miala sasatrio raha bitsy ihany ka ary andraso vetivety fa haka ny volandry dia mahazo mandeha indry ary tandremo sao simba ny bikandry sy endriky ndry kanto io tena ilana andry fa raha simba io dia tsy misy ilana andry akory tandremo ny ainandro sao may ny endrika ambanivohitra nge madama no alehako any ve izy fotoana ikarakarana endrika tsy maintsy ataondry laham-pahamena mihitsy ny endrika tokony anao satroka foandry any amin'izay mba tsy mivatana amin'ny endriky indry ny taramasoa satria ampitondraiky menaka sy zavatra maro ndry ikojakojanindry ny tarehandry io sa ahoana re ampanarahako ankizy vavy mihitsy hitaizandry ihany fa sao tsy vitandry izany izay hitanao fa mety re madama atao izay ny mety ka aleo atao an'izay mihitsy dia amin'izay tsy haninina ela indray nge izany tsy nahitana ny bovoly izany fa hono aloha taiza foana aloha ianao ty sady ohatra nytony tsaratsara sy monamonana ery nge ianao izany ianao ty kory tefy dia mba mahay miresaka aiza koa zao izay ny hamonamonana eo tena marina nge izany ry bovoly tena mbola voakarakara madama Eliza mihitsy nge nareo tovaviny ireo marina moa tsy toy ny anjely latsaka tany avokoko mba miangatra ianao ry tefy fa ahoana ny tsara re ty ivelana ianao ka miteny an'izany fa raha mahita ny kitakita mazo anay eo angamba ianao dia ho gaga izany very bovoly ka nefa ny toa mifanohatra amin'izany ny fahitako anareo raha izaoko tsy misy tsy lamody tsy ananareo tsy misy tsy haingo tsy vidino anareo ny sakafo koa ngamba tena lafatra mihitsy sady jery lasa bota sy mendrika tsara dolo nge ny ankizy vavy eo eny tsy laviko azy izany ange saingy ny ao ambadika izany no tsy fantatrako fa misy ambadika izany koa ngary bovoly tsy ho areriny aminao fotsiny volan'olona ry tefy fa tsy maintsy misy foana ny takary-patsa vidim-pinanana misy tombotsoany manokana ao matoa izy manao an'izao ka izay mihitsy ny tsy azoko inona nefa ny tombotsoa tadiaviny aminareo fangamonareo tsy vandezy akory nizay asa ataonareo ka eny vandezy ihany fa mbola misy zavatra hafa mihitsy akoatran'izany fa inona koa ny akoatran'izay bovola mbola misy fampiasana anay hafa kory tefy ary izay ny tena zava-doza ahoana zava-doza eny tena zava-doza ary zavatra tsy faseho masoandro mihitsy aza hitanao ihany ny trano vao natsangana io hitanao ilay hotely fandraisam-bahiny eny fantatra izany fa inona moa ny ifandraisan'izany aminareo ka tena misy ifandraisany mihitsy ry tefy tsy mandroso nge io hotely io raha tsy zahay tsy mandroso izany hoe aza tenenina mafitsony ry tefy fa mahamenatra be izany tena tsy napoziko ry bovola mba midira ao aloha ianao dia ho hitanao tsara izay zava-mitranga ao tena marina ve izany ry bovola fe izanyko kanefa ne dia miroborobo ange io hotelinareo io miroborobo tokoa kanefa ao ambadika eo dia maloto madio ivelany tao fasana re izany ny ao anatiny ao lo
tena ohatra mba tiako fantatra ny zava-miseho izany ry Bovola. Za ngefa milaza aminao fa mba manandrama miditra ao fa ho hitanao ny tena marina amin'io. Aleo mihitsy aloha ndefa so ho be detoka. Mandeha ana re fa azao aloha. Fotoana toinona tokoa moa tokony hatongavako e. Tsy dia mety aloha raha tonga ho azy eo fotsiny ianao e. Mety hamahana azy mihitsy izany. Satria mantsy tsy mba dia misy malagasy miditra loatra fa rehefa za be sy olo manan-kaja tsy manan-katao ireny avokoa miditra aoko. Dia ahoana izany no atao ry Bovola? Za nefa mba tia hijery izany zavatra lazainao izany mihitsy ka. Fa inona nefa ny itiavanao hijery an'izany? Mba tia hita fotsiny ahy. Tsara mantsy ny mijery ny ataon'ireny mpanan-karena ireny mba misy ho tafiny. Mba tia hanan-karena koa ny ary Bovola. Diso lalana nefa ianao ry tefra izany no rahanao. Zava-doza nkeo no mitranga ao e. Eny ka tsy voatery anarak'izay ataony ange ary Bovo, fa mba tiako fantatra fotsiny teknika fampidiran'ny zareo vola hoe. Ka zao ary. Tsy atoky anao izy ireo araka ny voalazako teo raha ho tonga ao toy ny client sasany ianao. Fa ny mety sy ny tsaratsara kokoa dia mody mitady asa ianao. Mitady asa hoe ro? Dia ahoana nefa raha tsy mety mandray azy? Tsy maintsy handray anao izy. Mila pakasary mahay mihitsy mantsy izao izy amin'izao fotoana izao. Mila pakasary? Orbao fa inona nefa ny ilana an'izany? Ho hitanao any izany rehefa tonga any ianao, izay fotsiny. Rehefa tonga ao ianao dia izay no asa tadiavinao. Eny arako. Andeha izay no hevitra hitanao fa azaoko miditra sy mandinika izay zavatra ilaiko ao. Izay aloha fa dia lasa so voagidragidra eto ndraika. Sady efa mety mitady ahy izy zao aoko. Eny ary. Fa inona tokoa raha izao zavatra ataon'ny Madame Elise ao izany? Dia sanatria ve ampiasaina anao fitondran-tena maloto ve ireo tovovavy ireo ka izany no nanaovany azy toy ireny? Etoana daholo na sakafo na fitafiana eny fa na dia ny fiara andehanan'ireo mivoaka sy miditra aza. Dia mihevitra fa fitiavana azy ireo no anasoavany azy ireo toy izany. Toreny olona tena hoe mpanao soreny mihitsy azy ireo raha jerena. Izany ka misy zavatra hafa mba hatiako. Gaga mora ireo olona ireo mba hanao asa soko. Sady izay indray olona efa niavinavina sy nanao tsinitsiny olona hatramin'izay ka niova tampoka teo. Aleo raha angafa ataoko izay nolazainy bao dia ho hitako tokoa izay zava-miafin'ireo olona ireo. Asa inona hono za tadiavinao ndray matoa? Ary iza moa no anaranao? Tefy tompoko no anarako. Ary pakasary ka izay mihitsy nahatongavako izao madama. So mantsy dia mba misy an'io asa io ato aminareo? Izy aloha dia misy saingy miankina amin'ny fahaizanao kosa no ahafahako mandray ianao hoe mila pakasary tena mahay mihitsy mantsy izao. Ka zange madama efa ho 5 taona izao no nanao an'io asa sary io e. Tena efa haiko tsara mihitsy io raha io resaka hoe fakana sary io tsa. Jereo fa toy izao ny satrona ny sary nalaiko. Aiza hoe jereko? Reto madama. Jereo tsara fa izao ny fahaizako maka sary. Toa tsara tokoa izany ka. Saingy ireto anao reto sary ireto hoe ka tena sary teny tokotany sy teny anivon'ny zava-boary avokoa e. Kanefa tsy toy izao nge ny tiako atao e. Ka io madama na trano na tokotany na eny amin'ny abakabaka koa izany tianao angala-tsary dia vitako daholo e. Fa io mantsy samy manana ny azo anaovana ny haingony tsara raha izay no ilainao e. Eny e. Eo ihany izany fa tiako fotsiny izy zava-tsara hoe mba zava-tsara izany le tsara le sary. Sady tena hoe mampiseho ny endriky n'le izay alaina sary izany e. Raha hainao izay dia izay no ilaiko. Vitako hoe izany fa aza taitra ianao e. Sa ianao aloha no alaiko eto ambony birao eto? Tsy za velively fa andao ianao entiko an-tsaina efitra dia ao no angalanao sary olona iray. Avy eo hojereko ny voakany fa raha tsara dia ho raisiko pakasary raikitra ato tampoka ianao e.
Tsy tiako mantsy ny manovaova olona miasa aty fa misy tsy mahatana tsy ambarateloko. Aza matahotra ianao madama. Fa sandray aloha dia olona azo atokisana amin'ny rehetra mihitsy. Eny e, hitako ange izany e. Fa isika kosa aloha mila manao fifanarahana rehefa hitako ny asanao tsy maintsy atao taratasy avokoa izany. Ka ahoana, manaiky izany ianao? Eny manaiky. Hitady vola nge no tanjoko ato madama e. Tsara loatra. Ka andao ary ianao entiko atsy amin'ny efitrinany asa ianao fanandramana aloha e. Ato. Ka nanao ahoana izy tortify niraisiny ihany ve ianao sa tsy? Zaho aloha niraisiny e. Saingy ny lozany dia tsy maintsy nanao fanarahana taratasy fa sao dia mivadika ka ndray manao zavatra hafa e. Hitanao ary izany ka efa nivakianao tsara ve ny taratasy fanarahana vao nanao sonia ianao? Efa nasainy nivakiako tsara mihitsy ka. Dia nanao ahoana? Mba azo ihany ny fepetra? Zany anga hita arbao a. Hitako fa tena feno fandro-tandrika daholo ny teny rehetra tao saingy tsy maintsy nanaiky satria tsy ho raisiny ianao dia ho very indray ny fanantenako dia ahoana moa ny fomba hampanankarena aho izay ianao satria izay ilay tanjoko toko. Kanefa dia malahelo aho milaza aminao ry fa voafatotra ianao izao. Ary sary miala mihitsiny. Toy izany daholo ange tamin'ny voalohany nanaovana anay rehetra reo e. Tsy maninona izany ry bao a. Vonona ny atrika izay ataony fa ny tanjoko fotsiny dia tsy maintsy hitako ny teknika mampanankarena an'ireo. Fa lazaiko aminao fa rehefa vita izay dia miala. Raha ho afaka. Efa geja ho anao ange ho ahy ny taratasy e. Tsy maninona aho fa vonona ny atrika izay tanga ny sady lehilahy ange izaho e. Tsy matahotra ny atrika ady mihitsy. Eny ariko. Fa mba nanao ahoana kosa aloha ny amin'ny karama e. Mba mafapo ihany. Izany aloha dia efa tsy lazainy intsony e. Any amin'ny tsy hita velively mihitsy anie ny lazain'ilay ramatoa iny e. Dia nikenao tokoa hoe izany? Ka tsy maintsy nanaiky aho taminaoko satria ilaiko mihitsy ny ahafantarana ny tsy ambaratelon'izy ireo. Eny ianao kosa izany raha ilainako. Izao ihany anefa namboarako anao a. Toy ny trondro latsaka ambova ianao izao ka mora ampidirina fa ho sarotra kosa ny ivoahana. Io ry bao dia izao a. Raha lalina hono ny rano lakaina fa raha marivo kosa ilomanosana. Vonona amin'izay aho fa aza manahy velively amiko ianao. Eny ary fa dia mahazo toa ary mahery izy. Izao fotsiny aloha no aoko ao an-tsainao ry bao a. Tsy maintsy hitako ny lakilehan'ny fahazahoan'ireo arena ary tsy maintsy azoko izay isongonana an'ireo dia hikatona mora foana io hôtely lehibe io. Ary ianareo afaka amin'izao sioka ampitondraina anareo izao. Amin'izay fotoana izay nareo dia any amiko daholo ny asa avy eo e. Ngany. Raha tsy lasa farahidiny sy anompo azy mandrakizay. Tsika manakavy izany ry bao a. Mba sanatria avy ihany ny resaka e. Eno ahy e. Hita efa nge izany e. Tsika raha teo efa hifanerasera foanako. Ka tsy mino azy ihany ianao fa mety ho tonga izany raha andro any. Nena no mateza fa hifanasiko eo foana e. Ary velomanao fa mbola maika koa. Dia saika adino. Manomboka raha oviana tokoa moa izao ianao no hiditra hiasa? Raha pitsony fa alaina daholo ny sary rehetra dia alaina sary daholo nareo rehetra ao. Izay ihany ka. Lasa aloha e. Eny ary fa mandra-peona e. Ka nanahoana sy ny fandehan'ny orinasa kely ny seho izao a? Dray. Efa milaza ny seha fa tsy maintsy mandroso io a. Zany a? Hitanao izao fa feno vazaha mpizahatany maro mihitsy io. Efa firy tapitrisa izao ny vola napetrako any amin'ny banky tato anatin'ny iray volana monja. Jereo ange e. Jereo. Izao ny kotim-bolantsika any izao. Efa tapitra. Zay mihitsy. Ao anatin'ny iray volana monja. Eno jereo ny daty jereo. Tena mahomby tokoa izany raha izany no hisiko. Tena ampoiziko. Fa inona no asa ataonareo ao e? Hoin'ny sesy omby maty any fa ny hena haniny e. Ny vola mitra jerena fa izay ataonao ao. Oka ho anay ihany. Saingy arovany se fotsiny raha sanatria misy nitady isopatra io aso io a. Tsy loza-piaronana mantsy ty tany ty a. Efa nanome toky an'seho nefa mandrivony vato sy efa tsy sosahanao an'izany eo.
raha mbola zako ny dokotera mirado mazava velo zany efa fantatra hatramin'ila aloha ianao sy ny fianakavianao hoe iza ny sahanao ratsy ianareo teo very angakosa moa dia nenay ihany hitako ny anareo koa nge mba toy izany zany ve toy ny tantely manatody amin'ny faringy aho ka manambady ny se tafaray samy mamy ndris jereo kely efa to misy mandondony zany ry Eliza iza koa zao manelingelina zao izy zao za ihany madama misy mitady ianao any ambany ka nahoana ny tsy telefona ny antsoina hafa indrindra ny miakatra aty ary iza zao no any ambany any zao mbola ao ifaraka za nge tsy maintsy miakatra aty ihany fa manana vahiny ay kosa tsara zany ka mahaiza tsara ary mba olona manao ahoana nefa zao vahiny ry ao zao nitondra vola be so dia irony vazaha tsy manam-bola tanana fa mbola anakaly sekiny ndraika hanahirana eo indray efa nanontanianay tsara izy fa manana hony izy mandehana ary fa za zany nihidina any ambany atao izay mety dry fa inona koa no nataony tefeto eto nga ny asa nasaiko nataonao ka mbola manao zavatra tolongery madama ny ankizy ka tsy misy azo nalaina sary avokoa tsy maninona zany fa mbola miasa zany zareo fa avy aloha ianao aty raha izany no izy eny ary madama hitanao zao hitanao ireo korotana entanareo avy nanamboarana nyity trano ity matsy izy ireo mbola tsy afaky ny piasy ireo ka alamino zany ireo avoayana tokotany mihitsy raha ny mariny dia diovy ty efity fa misy ilako azy ka tsy ao anatin'ny asako kontsy eny zany madama nefa dia asainao atoko ka inona fotsiny ny ary nataonao eo ny ankizy zany mbola tsy misy ao daholo dia tadiavinao anakaramanao hipetra-potsiny azy zany ka araka nefa voalazako anao dia tsy ao anatin'ny fanarahana nge zany madama ka lasa hoe mpamafatra ny sy manadio trano koa ve ary efa tsy misy asa atao aza be fa malina ry teny fa mandehana sa efa tsy te hipetraka atsony oka re madama eny ary andeha fa aza toizana atsony ary tsy izany no lazaina fa eo mba mianakendry eo hay marina zany loto ato ty ve ho vitana ho ariva azy zany andro tsy arivo nge karazakazo taitsy moa avy nandalorana zany reto ny poto-bato kely amin'izany tsy lazay mitsony jereo koa dia tsy fatombisan-karazany tena mandreraka be any ty raha izao ny dinianako zao ve no lazay mbo hoe miaro fanandevozana mihitsy izy ty zaho koa nyvarinyeto fa aloha atomboka ny asy so dia mba tratra ny madama mipetrapetraka eto ka imemeneo indray izy ndry fa inona kotony tolany zavatra marina mafy tolany inona reto so dia mba tola apaty andraso hoe loha jerena tsara ka inona ary dia ho sanatry ve namono olona le olona dia nariny ato nefa nde dia ty trano ty dia ohatrany voaingana ny natao dia zay ve dia efa hitsana marina mafy hitsana saritady ve le maty kosa ranga mety tolan-javatra hafa kosa angamanike aleo toizana eny asa fa zaho koa ny lasa saina ny tsy misy dikany eto ndry fa inona nataonao ato ry tivy ay tena tsaitra marina ay ve bao ihany aza mba manaitaitra toy mory-bao fa inona ho any nataonao ao ka ianao koa ny manaitra nasainy madama mandamy manty efitra nyty aka fa hoana sambany azy ao nahita nyty efitra ty ohatra n'iny vohatra zao marina zany dia inona daholo zao ny efa hitanao tao ka inona mory-bao fa tsy ireo korotany entan'ireo ihany fa rehetra zavatra eto ihany zao no mahagaga eto dino ry ry tivy taotolana fa taolana iny rio ka zay ne no mahazendana io potipotika taolana izy reto saingy tsy fantatra kosa hoe
Taolana inona? Ary sao dia mba taolan'olona kosa ry Tery. Tsy fantatro ry bao a. Fa mandehana aloha ianao fa sotratra miresaka amiko eto ka ho sahirana eto indray. Andeha koa fa mampatahotra ty asanao tika. Lasa e. Dia ho sanatry mpanoaverana taolam-paty koa ve zany le raha matoviany? Sa izany tokoa ve no mampanankarena azy toy izao? Sa kosa mba taolan-javatra hafa ihany fa za kosa ny defa mahamandratsy. Kanefa inona moa no antony tsy namelany an'ity hevitra ity vo arak'izay lasain'ny bozaika? Ary inona daholo koa ny ary reto sakosy reto? Aleo aloha rangaha ho jerena. Andriamanitra, tena taolana daholo reto. Loza marina fa tena taolam-paty mihitsy reto e. Dia ahoana? Izy anefa nilaza fa avoaka ny atokotany avokoa ny entana. Kanefa reto atao aiza? Sa andeha anontaniako izy aloha? Ay kosa any amin'ny zavatra tsy nasaiko nataonao no ataonao Ay madama, ka tsy misy kaka zany ry Tefy a. Nijery ny tsy tokony hojerena ianao ka noho izany dia voatery hanao zavatra hafa aminao e. Fa zavatra hafa ahoana moa ry madama? Voatery hampanaovy contrat vaovao ianao. Andao ty ambiroko aty. Fa azafady aloha madama, fa contrat inona indray ry madama? Tsy mbola ampy ianao ve izay efa nataoko izay? Tsy ampy izany e. Ny amin'ireo zavatra hitan'ny masonao reo no hampanaovy contrat anao. Fa ahoana kay ry madama? Tsy misy fantany izany fa ino ny stylo ary ino ny taratasy. Dia sorato izay asaiko soratanao fa hotononiko e. Aingana ianao e. Raha alefa sorato izaho raha dia sorato ny anaranao. Aingana ianao. Eny tompoko? Aingana e. Vita madama. Dia milaza pahatsorana fa tsy nisy nanery. Aingana. Dia milaza pahatsorana fa tsy nisy nanery. Soraty aingana e. Eny madama. Efa voasoratra ve tsy nisy nanery? Eny tompoko. Vita? Vita madama. Fa mpiombo-nantoka feno. Aingana sorato e. Fa mpiombo-nantoka feno. Amindry Monsieur Tery. Amindry Monsieur Tery izay tompon'ny reny vola miasa. Aingana ianao e. Vita? Vita tompoko. Fa za kosa mpamokatra ny entana eto toerana. Zay? Eny tompoko. Ka raha misy tsy fahatanterahany asa vita. Na tsy fahampiany entana. Aingana ianao e. Na tsy fahampiany entana. Vita madama. Arak'izay ilana azy. Arak'izay ilana azy dia tomponantoka. Aingana ianao e. Dia ho tomponantoka. Ka ataoko antoka ny tenako. Vita? Tena lozy dia. Vita re madama. Ny fanahaiky izahay anio fa. Soraty ny datenio dia soniavo. Tena lozy ity marina. Aingana ianao e. Eny. Ary tandreo sao tsy mitovy ny sonia fa ampitoviako amin'ny ao aminatin'ny karapanondronao dia ampikely ry ambany hoe sitrapoko tanteraka no nanaovako an'izao fa tsy nisy nanery. Sao dia mba tsy rariny kosa sorato aingana e. Tsy misy fantatra nge izay nasainao nataoko teo e. Mbola ho fantatrao ihany izany fa za maika e. Aresa taratasy aizy dia lasa ianao fa aza be ngengenina io. Ataovy amin'izay ny asanao fa izay ihany no nilako anao e. Fa inona indray ry Tefy fampitaritareana reo sy madama tany amin'ny birao-tany maly reny Fa angatsy loha zaribao Hoe? Fa nasaina no contrat hafa indray nge zahay. Contrat momba n'inona indray ry Tefy? Ka ianareo atsy nolazainy fa nijeriny sy tokony ho jerena ka za ianao nga ahondry. Ry boka taolam-paty daholo reny tao anaty sakosy reny. Taolam-paty hoe ry Tefy? Zany ho dia nasaina no sy ny zavatra tsy fantatra akory dia nilazainy fa mpiombo-nantoka sy ny Monsieur Tery ony za. Monsieur Tery hoe ry Tefy? Eny fa nga fantatrao zany olona izany ry bao. Raha fahalalako azy aloha dia mpiara-miasa amin-dry madama efa ela be izy io e.
efa mpivezivezy eto foana mantsy izy zaiko. Ay, fa raha tsy mahatisy fiaraha-miasa amin'inona moa zareo nataony zareo ry Pao? Izay indray aloha dia tsy fantatroko. Io moa zavatra fenodry zareo ny resaka rehetra fa tsy aseho aminay. Sady ianao koa moa ve dia sahien'ny resany eo na dia fa inona ary. Sady amin'izay ao an-trano fandraisam-bahiny azy izy no miresakako. Raha izany iny dinihana tena be afera mihitsy ity matany ity izany. Angaha izy rery fa hatramin'ny vadiny sy ny fianakaviany koa. Fa izany aloha ihany fa inona tokoa moa ilay asa ampanaoviny anareo ato ry Pao? Atao jony zahay. Izany hoe atao fandroritana vazaha eto amin'ny hotely. Ka izany no mahatoka azy apaka sary anay ianao mba atao dokam-barotra. Tsy azoko tsara izany ry Pao. Hay, amin'ireny dokam-barotra ireny ve tsy mahita vehivavy tsara tarehy foana ianao? Eny, marina izany aloha. Dia toy izany no ataonaiko mba hampandroso ny hotely. Sao dia vadika zavatra hafa indray izany avy eo ry Pao. Nareo kosa ve dia tsy mba mahamahana mihitsy ny amin'izany? Eny, mahamahana tokoa saingy tsy misy ny azo atao tsinonako. Ka rehefa tonga eto ilay olona avy any ivelany dia mitady anareo. Dia inona kay no mitanga amin'izay? Tsotra asainy atoronay azy izany ny efitrano omena azy sy ny lakile. Dia anaterana zava-pisotro izy ao izy. Dia rehefa mamimamy ka matory eo dia eo na anararaotana azy isavana ny entana ary angalana ny volany. Ahoana tsara? Ay, zava-doza toy izany dia vitanareo ve izany ry Pao? Ka tsy maintsy ariko. Atao ahoana fa raha mbola te hisokatra ny vava dia tsy maintsy manao. Tsy mety izany ry Pao. Tena olona mpanararaotra olona mihitsy reto olona reto fa tsara ho ravana dian'izao. Ka hitsy ny vavanao ry tefy. Tsaroa fa tody miady amam-bato ange ianao raha manao an'izany. Ianao ve dia ady amin'ny olona efa ary fomba? Tsy miraharahan'izany ary Pao. Angaha moa misy mangidy tsy andraman'izany. Ka nefa mbola mampitandrina anao ihany ary tefy. Raha mbola tianao ihany ny ho velona dia aza manao an'izany. Za dia milaza aminao ry Pao. Raha tsy misy sahany ohatra mihitsy an'izany moa tsy hanjaka foana ny ratsy fanahy. Sady tsaroa fa sady fahafahambaraka ho antsika mpiasa eto koa nge izany. Ny fahafahambaraka ho an'ny firenena manontolo ihany koa. Ka raha araka ny eritreto aloha dia tsy maintsy fongorona amin'ny fomba rehetra mihitsy izany. Dia izay ianao rery tsy ambotsy lambo io very tefy dia avita an'izany mahery any ao ary fianakaviany ireo. Se mitambatra vato ry Pao ary ny firaisankina no hery. Raha mahay sy miray iny isika mpiasa ato. Tsy maintsy resy foana ireo na toy inona hery na toy inona atao. Asa rehefa raha ny ankizy rehetra angamba mety tsosahanao an'izany ka. Samy efa nitondra faisana tamin'ny daholo matsy ireo ange. Ka tsy te hierika tsoko. Raha fotsy be leo tsokony ireo tefika na ny vodiko fahafaza atahorany. Tsy mety manao resy tsy miady ry Pao. Io dia ilay tonga amin'ilay fitenen'ny hoe samy nosoran'ireny menaka izao ihany ka nahoana milefitra fotsiny. Leo mbo nanana malo ary eo ankizy ireo ry tefy ka tsy tia zava-boribory tsony. Kanefa entany any aloha sao dia mba mahatarika azy ireo ianao koa. Ho hitanao tsara fa ho entaniko tokoa izy koa aza taitra anao. Ho hitanao ingeo izany? Eny ary. Nampiantso anao zay ry tefy ataoko fa efa fantapatatra ihany angamba ny antony. Tena tsy fantatro mihitsy tompoko ny anton'izao. Ka raha tsy fantatrao ary dia eno tsara aloha. Eny tompoko. Voalohany izy moa ianao no miseho hitarika ny mpiasa eto amin'ity toeram-piasana ity hikomy sy hanohatra anay. Faharoa, ahalalana avaiza moa no asahinao manambanimbany ny fianakavianay dia milaza anay olo-tsy vanina. Ary ny fahatelo fahafirin'izay mpiasa teto ianao no milaza tsy mahazaka izay fitondrana ataonay eto. Valo daholo aloha. Azafady indrindra tompoko fa tsy mila resaka maro ary tefy izay anontaniako anao ihany valiana fa tsy afaka ny andany andro aminao eto izay aloha. Ka zao ary aminareo kosa raha ve rary n'izao zavatra ataonareo izao tsy alala ity manontany fa za valy io rehefa anontaniako ireo mazava. Ka tsy manana teny havaly anao amin'izany tompoko lahy. Hay kosa tena nataony lahy tokoa izany ireo zavatra rehetra ireo za nge efa miteny aminao fa nataony daholo ary ireo fa milaza amin'lahy izy moa lahy saman-drahonana eto tsy fantatry lahy anga fa sady mpampiasa ny lahy ilay zahay no maso mandidy tanteraka amin'lahy ary tsaroa fa efa nisy taratasy vosony an'ny lahy koa nge ato
ka tandremy ihany laha sao dia amato tena tosamoina. Anareo ny fahefana rehetra izao ka nefa kosa zao ny tsaroa fa misy fetrany ihany ny zava-drehetra. Ndray izany vavany ity dia mbola samy mamoaka vava toy izany ihany ve ianao na dia efa eo am-bavahoana azy? Marina tsy mba maty tompoko. Izao ngamba mety ho faty. Fa ny marina toy ny vato eny an-tanimbary ka raha tsy hitan'ny angady raha fahavaratra, hitan'ny antso raha fararano. Fararano tena milaza azo tsy matao masomena mihitsy ilay ity izany ho hitan'ny lankely zao ditohan'ny lazao fa andraso. Antsokely anie mahera matoa, antsokely aleo faiziny ity fa amin'seho be saina ho hitan'ny lankely izany. Atao izay ataonareo fa zanako ny mangotraka koa ny ety ka tsy matahotra ny angoro vitsika mihitsy. Ikosa io angely mahera faizokely ihany aloha io fa tsy mahatsirafina ary izy hatramin'ny lelany mihitsy sao mikasany ny rosotra avy eo milaza azo tompony dita loatra mantsy ka ampahafirin'izay ombona andrasany reny no iseho idimbondramo ampiakarany entoany fa mahasosotrana mijery azy ary. Dia izao tokoa izany ny fomba nyreto olona reto. Tena olon-doza tokoa ny reto. Tefy aiza ianao aty any ve? Ato any ary bao mifatotra eto an-trano eto ao vao anaingana ny fatoranao dia mbola mangingina ny tanàna ary tefy ka dia aza mangatakandro fa tonga dia mandeha anaingana manjotra sao maty eo ianao bao aleo ihany eto ihany. Fenao ve adaly amony tena izany ianao fa tsy hainao izay asa kasainao atao indray? Toko moa efa domely ny vony sy ny kapoka nataon'ny zalahy ry boka tsy hitako intsony izay atao. Ao aingana fa mandeha ihany ny fotoana ka sady sao dia misy mahita eto ka izay vao samy hovo etsy ka tsy misy fanantenana intsony. Ao ary marina tokoa izany ry bao ary aingana ary ianao. Eo ary ao mihitsy amana an'ilay tady fa mandreraka ka kay tena mahafatotra be izany ry tefy tsy voavahako mihitsy ity ka atovy amin'izay mampety azy fotsiny ihany fa ianao ve manireo tsirairay io ka tsy mety tsinonako kay marary be ny tanako ka nareo koa moa lava olo otrako mandeha ary ianao aloha mitady antsa aingany tsy ho tratra ety ihany very tefy raha ilozana akanjo indray ka tsy afaka ao tsinonako. Ataona moa izany ry bao fa anjarako ihany izany rehefa tsy tratranao eto intsony sainga raha ho faty ihany dia aza dia mihitsy fa tokony tolona mandrakariva ianareo mba hialan'izao kejana azo ateto izao. Tsy ho anao reny izao fa ho an'ireo tovovavy efa koa azonao ve izany? Azoko re izany fa izao aza miteny mafitsony aloha ianao fa misy olona midina any ato an-tranozaniko izay voaloza raha olona ho ato izany aiza no alehako. Jereo tsara aloha raha hiditra ato ka raha hita aloha fa olona ho ato dia mandehaingany misitrika atsy amin'ny tsy armoara albetsy dia ao aloha no miafina fa sao dia mba maty eo ne ianao armoara iza izany ry tefy? Io anjoro-trano io ry bao ary aingana ianao io armoara mainty be io ve ry tefy? Eny ampijoroana tsara mihitsy eo fa mandehana sady amin'izay mba fantatrao tsara koa izay ato amin'izay ary tefy ka tsy mba hiditra ao ako ao ve tsy fatin'olona natao lapaty daholo ny tao mandehana ry bao fa avotrainy ity efa hoe tsy hiditra ao aleko maty miaraka aminao heto izay ifangaro amin'ny tolapaty ao ka efa nijerenao izany no tsy maintsy izany ny ao mino an'izany mihitsy mandidy ianao ry bao mandehana ao ianao fa efa eo ambaravarana nge izany olona izany endray ary saingy mandehana ao fa aza asiana saingisaingy izany raha ho faty miaraka amiko ianao ka ho zava-pona daholo ny ezaka efa natao sady akoatr'izay ho fatifaty foana toy ny valalasam-boromboka koa isika ka nakana mitety asa ka ny anina tsy azo ny tratra mangana aingana rery bao dia midi eo fa fony fotoana maro rehefa misy mamoa ny varavaranao izany kosa mba mahay nanay jianika ka manao hoana ny fahasalamana andray mantotefy andry ary tao tsy mamaly tofoka nga izany moa no aina ka te anaoko hay malaky miforitra tozo ihany fa inona koa ary izany ibonga mbo izany mikofokofoko ao anaty aromaro ao izany
Angatsy heriny aza fa mbola atony ilay loza be ity. Ka hoana Andriamatoa tefa izay aloha nisy fa mamangy anao ihany Andriamatoa. Raha riva indray mihoana raha toka mbola tsy hiova hevitra ianao zay fa lasa aloha. Misaotra anao Andriamanitra fa toa tsy tandritandry ny akory ny zavatra niseho teo. Soa ihany fa mbola niresaka izy no nidony ilay zavatra teo ka saika hazava adoza marina. Andriamanitra tsy tia ratsy fotsiny tsy nandrenesany azy teo. Dia ataonao fotsiny vitefiry mirato tsy aleo vehivahany izy dia alefa toa manentsika ihany ny eritreritro matsoko. Io indray ianao fefefiam-po loatra ianao ka tena mandreraka be ka marina moa. Ataonao fa tsy andizany io anao raha afaka io zeny azy izy teo ambolohany sady manivaiva anao ery maika fa vototrao io dia zay vao tena anao ny ataony fa dia ataovy tsara io. Ny fiarovatena reny atao mahery rehefa miala eto izy tsy maninona mihitsy raha manara-mampiavana na mpiaro ton'olon-drehetra reny sika. Eny teny ilaina tokoa ny aloha zany saingy mahalasa saina fotsiny dia efa fantany daholo ange ny tiarambara telo be tatao trano dia izy ka moa ataonao fa tsy vitany ny torentsika avy ao. Ay zare ianao zany ry mirato motsy ianao ihany akory no nilaza fa afaka hiaro tsara raha misy manimbatsimbana nahoana ny tsy ampiarina izany zao ka dia alefa zany izy zany ianao alefa aleo re alefany so mba hitondra fikorotanana maro eto amintsika eto mila fieritreretana tsara aloha zany dia liza tsy mety ny manao tao foana ka marina moa ka mbola ilozana andinika indray very mirado tsy hiandranao foana nge ny fotoany fa inona loatra nefa ny tena mamay anao andefasana azy io aloha ka mampanahy be ihany ange ny momba azy io ry mirado inona Liliza misy zavatra renao sa fantatrao angaka tsy misy an'izany akory fa lasalasa ihany saiko hoe mahatoa izy samy bikina ihany na dia efa nanaovana fandrahonana isan-karazany azy dia tahaka ny misy zavatra atopisany eo koa. Dia inona nefa ka inona olona tsotra toy ireo mpiasa rehetra ihany izy io raha ny fandiniako azy saingy mafy fotsiny sy tena be fotsiny izay fotsiny io isanao an'izany izy ry mirado raha tsy efa misy zavatra atopisany eo iza ny mahita asa na voakaraman'olona tany hoany izy mba hanao izay avoantsika tsy fantatra ange ny mpialina sahako any milaza aminao Reliza fa tsy mbola mampikoso maso azy olona fantany ihany raha tatatra no mba tafitany ny ary ny rano ekeko ny zany saingy ny mahery tsy moa dia koa ange hono tsy ela velona ary ny lemindemindradita ange no nahafaty andavorona ka trandremo asa dehibe fanahina loatra toy ianao Reliza ataovy ampinoana sy ampanantenana fotsiny ny zavatra rehetra dia andeha ny fiainany aleo aloha izy ao fa hojerentsika izay apokany eo anatin'ny herinandro dia mbola ho tozina herinandro ihany very mirady ka raha maty eo sanatriana izany dia tsy vao maika holoza velony izy tsara maty izy moa dia efa maika tsaratsara ka manamafy eo mantsy Eliza ny afitso ny raha afaka ao toy izy tena mariny ny hena lasany saka nge lekoleko ihany fa ny fidingy ny rambony avy eo tsy tampoka dia ho tananao ihany zany izy aloha aleo aloha ho tanana ho dia mba ho zana kely aloha izay afitsony fa be vava loatra mantsy le izy io ka ho hita eo tokoa izay heriny sy izay mba mpanampy azy raha izy zany tena ho hitatsika eo eny ariko tsy maninona raha hiala koa ianao fa aleo ahareny ady aleoko zay fa so dia zany zavatra tsy misy dikan'izany ireny no ampiady antsika eto fa andao hivoaka kely any ivelany aloha fa analan'izany sosoa zany fa tsy sahiran'izay olona tsy misy dikany eto fotsiny misaitsika isanao misy loha akanjo anao dia andao andeka eny ary fa lasa hijery fotsiny dia lasitsika ary afatra fary tsara aloha ny mpiasa mba hijerijery tsara ny hevitra io sao dia sendra misy mamotampoka dia sy efa milamina zany azo matahotra ianao fa anao an'izany indrindra zao aloha tena tsy maintsy tadiavy ny tefy fa efa ho telo andro zao tsy nandraisana vaovao mihitsy tany aminy iza ny mahita na nataon'ireo olona ireo tsy tatatrany izy sady efa nilaza izy fa toa efa mesarotra ny raharaha zao tato anatin'ny herinandroko hatramin'izay hoe naneren'ilay madama azy anao taratasy izay
Tena tsy mety tsony miandry fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mihetsika indrisy sarika. Tena mampanahy be ihany izao zavatra izao. Aleo atomboka dia n'izao ho tratra aoriana indray ka efa ho sarotra be ny raharaha vao hihetsika. Dia aiza nefa no manomboana azy? Tonga dia any an-tranon'ireo olona ireo ve no alesa ahoana? Le tovovavy namany tefy koa moa tsy mba hita mandalo akory anontaniana vaovaoko. Nefa aloha efa nanafatra tefy fa tokony tsy atao fantatriny mihitsy ny fifandraisana eo aminayko. Oko izao ihany no nahita azy izy fa sao dia animba ny tetika efa natomboka tefy. Fa any an-tranon'ireny olona ireny izany izao ny tanjona. Tsy maintsy atao izay hatafidiranao. Dia rehefa ao indray dia ho hita eo izay atao e. Tsy eto ilay tranon'ry zareo. Ary aleo aloha miomana tsara. Hiatrika ady mafana mantsy izao. Ha! Misy fiara mivoaka iny. Miisa. Ho inoko moa izany e. Izy mivady angamba ireny. Tena tsy maintsy ho izany satria ny bikabikandry zareo dia tena olona manana mihitsy. Tsy mandray ravin-dena ozy ny filazan'ny tefy azy. Aleo mihitsy koa ireny handeha ihany fa tsy mbola izao no ilana azy ireny. Izay ahitana ny tefy aloha izao ny zava-dehibe. Kanefa alohan'izany rehetrarehetra izany dia aleo aloha andramana tsona ihany sao dia mba efa mety ho azo ka. Tena tsy misy mandray mihitsy izany telefonina izany. Mahazava izany izao fa tena misy zavatra mahazo amin'ny tefy mihitsy aho e. Ka inona tsony moa izany no andrasako fa dia lasa izao e. Niakatra tamboho avy aty nibatiky ny trano ato an-damosina ato dia miroso ny miditra hatrany an-trano any mihitsy. Inona ny olana? Lasary. Fa aiza ary azany? Toa tsy mahita na inona mihitsy. Sa izany ve maty? Fa naninona moa za teo e? Izay vao tadidiko. Ato anaty armoara kay moako. Lozy izany. Matahotra mihitsy fa faty mitsangana daholo reto ato reto kaiko. Loza marina. Fa iny dia ataonao ry bao a. Aza mitsitsika toy moa fa sao misy mandreo ka zay vao lozy. Ay moa saka monjy anao dia nisy olona ary nasainao niditra tao anaty armoara tao. Tefy a. Andray. Mbola mifatotra eto foana kay ianao. Indriny ianao ry bao fa aza mirediredy toy ny adala eo a. Mandeha any amin'izay ianao mivoaka ary mitadava antsy anapahana an'ity tady. Angany ianao a. Lasa vetivety aloha ka. Tsy ho ela dia tavaverina eo e. Tena avy ato amin'ity efitrano ity mihitsy no nandrenesako an'ilay feo mikikika teo ka. Andrasy fa hitsaitsaika aingana dia avy hatrany dia miditra. Way! Toa ny voatampoka ilay varavarana. Izy no hivoaka eo. Ary nahoana moa raha andrasako eto ka sy mivoaka eo dia tonga dia daroako avy hatrany. Zay ranganao ataoko a. So mantsy dia anelingelina eo koko. Nefa sao dia mba tsy mety aloha izany. Sao dia ho hiala-maina eto a. Hitento a. Hitely fitadiavina tsy ho hita akory. Ny ray trano mety hisahotaka. Aleo ranga mitady fito ambadika ity mba io ity fotsiny dia avela hivoaka izay hivoaka avy eo dia lasa izy avy eo dia miditra moramora. Ineny fa nivoaka. Fa andeha ho aiza iny? Ary aleo za hiditra amin'izay. Zay. Zany. Fa inona no ato? Sa
fanagadrana olona. Ity ny antsy ry tefy a. Aiza ianao teo? Antsy. Atao inona antsy? Tefony. Amonona ny tefy izany antsy zany. Tsy raikitra kosa raha zany ka. So ihany fa tonga raha-potoana. Efa tongotra ny fotoana amonona azy. Kanefa aloha tovehivavy indray ngely izy. Sa izay zany ilay madama? Aiza ny tanana ry tafy a. Ela loatra ka. Inona ianao fa aza mamono olona eo tiala ratsy tia? Kay, tena misy olona ato izany. Iza ary taiza ny nidirany. Sady amin'izay feom-behivavy izy teo. Sao dia mba madama. Na mely ahy izy fa saingy tsy nahavofa nandalo teo amin'ny lohako fotsiny ny dakany. Tena tsy vomarina. Atoko mo maizana ko. Za vao avy mazava dia jambena be ihany. Aiza zao izy teo? Namono biby tsy mahafaty kosa iny ka anio iny. Ary tsy fidy ana izy ana izy fa tonga dia asiako amin'ity antsy ity. Efa ho tratra ihany tsinonako. Ho faty any ave ka tsy androvotsy. Aleo tandrofiko tsara fa io izy mbola mitsangana eo amin'ny toerana io mihitsiny. Mbola tsy mahita tsara ato anaty maizina ny masony ka aleo ararotiko deny izao. Vonoiny tsara indriry bao haingana. Isa, roa. Andao amin'izay sika ho dia mirady fa efa riva benky ny andro za mbola hanao konty fa sao dia asavo teknika izy eo indray dia andreraka be ny an-taminazy ka. Angaha kosa ianao moa mbola tsy naka-vola tao amin'ny tao mihitsy androany tontolo kosako. Mbola navela koa aloha fa mahakamo any manisa vola indroa e. Ka mba atokizanao amin'ireo vola be reo ihany ve ireo ankizinao reo aloha fa so. Reo indray aloha tsy samby lilalila zany e. Mba matahotra ny eny koa nge izy ireo fa sao ataonao fa mafy loha e. Efa fay ireo. Ka sao dia mba efa nomen'ilay dalalahy io loha taoko. Iza no mahita? Reo indray dia efa tsy sary tsono ary romborado efa be nge izay nahazo azy reo zay e. Asanao fa ianao ihany no mahita izay fomba fiasandry zareo ako. Matoky tanteraka an'ireo ary mirady amin'izao fotoana izao efa folaka ireo fa aza manahatsony ianao e. Hitanao ary ilay isika nitsangana tany nosy Belleville ilay nandritra ny 5 andro. Ny volana efa tsy nisy nokasena fa mbola tratasoama tsara tao daholo. Ka aiza moa zao nahalalànao fa tsy nandrombinana kely dia mivola ireny ka. Vola be ny rindrina ka aiza no ahafantaranao izany na ahoana no tsy fantatra e. Misy boky fandraisana noty ny vola miditra sy mivoaka nge ao e. Arako tsara raha misy an'izany. Sady fantatro foana ny vola tokony hiditra ao amin'ny hotely io e. Enao koa za atao be ka toy ny volon'olona nge ny vola izy kely analàna marary be alàna torako izany koa mety ho tena marary mafy mihitsy azy. Andao isika andefa hariva ny andro e. Venao ihany e. Ary olo vao ty tady fa mandengeny fotoana e. Ahoinga anary? Aiza le antsy tany aminao teo ry bao a? Sao dia hivadika eto ny rasa ka ho tratra eto ihany tsika. Andasiko ireo sarika fa tena mbola kodro be daholo nge zany tongotra amatanako izany e. Andao aingana tokoa ry tefy sao dia tratra eto ihany. Ao fa ho tantananay ianao ka. Ao mihitsy ianao aloha babeko mandrapa afabizana anao e. Ny fotoana volamena. Efa ela ihany mantsy izay nidirako tato sika sao dia ho avy eo ny mpisafo vao loza etiko mianjoa. Ao aingana e. Dia mandeha ianao ry bao mandeha miloha dia tazany sao dia misy olona mahita. Lasa rehefa baiko tanana fotsiny no ataoko raha sendra misy ny tato ka. Zay tavoaka ihany tsika. Zay reto ka inona no atao Zao ny hitako fa mety mba tsy tonga dia fantatra mialohan'ny fotoana ny hevitra akasantsika dia mandehana ihany aloha ry bao miverina any e. Ary aza mody mahafantatra na inona mihitsy raha sendra misy manontany fa aleo zasarika kosa mandeha andositra ka hanomana an'izay zavatra tokony atao. Andray
dia avelanareo eto ve izany sa? Tsy vao no manantitika rehetra azahoanay mandresy an'ireo izay aloha. Fa raha izay ny vita dia mora foana ny angalanay anareo sy anavotanay an'ireo sasany. Dia tsy ho elany ve akory nareo e? Efa tonga ity izany no menandriry vao fa tsy maintsy ho afaka ao nareo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoany ka andraso fotsiny ny fiverenana Stefy fa izay no fanavotana ho anareo. Ka mandrapatonga an'izany ange izany izay dia tsy maintsy mbola hijaly mafimafy kokoa satria efa ho maily izao ry zareo amin'izao tsy fahitana ny tefy izao e. Ka nao andro masy tsara ny olona rehetrarehetra amin'izay. Tena marina izany vao fa saingy izao miafy kely fotsiny aloha ianao. Izay ely izay ary andry ihany dia izay fotoana kely sisa io ve dia anahirany mba hivavaka fotsiny re izay ho tafaverina soma tsara. Eny ako inga ny Andriamanitra nampy anareo sy tantana ny dianareo ka ho tsara mandroso tsara ny veriny. Fa iny ty mamariketika anao ry Mirado dia tsy mba manoroka akory ianao. Za nefa vao mifankahita andro tontolo. Oay, azafady re Elizy fa tena lasa lavitra loatra ny saiko marina. Fa misy inona loza mihitsy ny Elizy fa lasa toy ny Jolay iny. Itefy ve? Izany ndray ve? Izany no mampanahirantsaina azo fa ianao ve ahoana? Io ary le efa nilazaiko hoe dia ahoana izao no atao? Fa angano tsy efa natao tsara aby natao izy iny ka ahoana indray no nafahany Ka zara mba tena gaga ny Elizako. Sao dia mba nisy ny fandray tendro taminy kosa ary trato ka nanavitra azy tao mety izany mihitsy angamba satria ny nahitako azy tao izay nge ka tena mifatotra tongotra matanana mihitsy. Izany? Tsy ho afany mihitsy izay sady ny trano koa nge tsy misy famoahana azy avy any anatiny na dia hoe sanatria afaka tao izany fatorany. Mazava ho azy ry izany tsy maintsy nisy olona nampy azy tao mato tafavoaka tao izy. Dia ho misy olona ampiray tsy kombakomba tamin'izany ve atao trano ato? Izay ka. Dia izy anefa ka. Marina tokoa izany fa nisy olona ndray tetika taminy dato hoe ka izany olona izany izao no tokony atao izay hamantarana azy nitahiry fahavalatra ny mihitsy nge isika raha izany no izy. Tena marina mihitsy izany. Loza mihitsy ko. Izay olon'izay aloha no tsy maintsy atao izay ahafantarana azy na amin'ny fomba ahoana aloha na amin'ny fomba ahoana. Izay mihitsy ka. Raha fantatro kosa aloha dia ataoko mahalala ny anarako mihitsy tsy andeferako mihitsy izao. Ataoko tsy tsamaraina toy ny lahanjiro izy ary ataoko tsy tratran'ny ora midona toy ny laham-bahona. Misangafy loatra reto mpiasa ato reto ka omay izy amin'ny farany fa ataovy tsy maintsy fantatra ato mihitsy izay olona izay ry Mirato fa tena tsy tombona amin'izay ndray ny saiko izao azo matahotra ianao hoe tsy maintsy fantatro izay ianao an'izay ary tsy maintsy ataoko mahalala ny anarako ary fa milaza aminao ny tsy mahalala anga. Nanahoana dia anao ry Sarika? Mba voarako maro tsara daholo ve ny zavatra nitranga raika aloha voaka nita izay zavatra nataony izy mivady androany. Hitako daholo izany fa zataitra ianao tafaresaka tamin'ny bao mihitsy aza ako. Tsara kosa izany. Dia ahoana ho nitoy ny zavatra toka? Romotry ny atezerana mihitsy ny ngiara iny taoko. Ary zareo zange hono izao ka tsy afaka mikofoka tsony fa voara-maso mivoaka sy miditra. Ka tsy nisy nahita aloha ve ny resahanareo? Efa mailo mandrakarivany amin'izany ary tefy mpitsongy dinga no asako izany indray ve no atoronao an'izany? Eny fantatro izany saingy mba fampatsiahivana ihany oay saika adiniko tokoa fa niantso anao teo ny tany amin'ny bironareo teo ka. Saika ny tany vaovao fotsiny angamba ry zareo ka tsy navita tatitra mantsy izany maly. Aza atao ambany zavatra izany ny tatitra ry Sarika fa tsy maintsy ilaina foana angeny izay ny mahazo ny sekreanao eny maly eny ange ihany tsy navita resaka be tamin'ilay dia tongotra nataontsika iny dia tonga dia natory. Ka zao ary dia ataovy za koa mba hanao ny atao ihany izany ry Stefy fa mba misy zavatra manitikitika ny saiko kely aloha ty
Ianao ve tsy mahatsikaritra fa ohatrany misy fifandraisana po zany eo aminao sy Pao? Miala tsiny aloha amin'ny fanontaniana fa tsy azoko tsara fa fifandraisana po manao ahoana aloha no tiany ho lazaina fa tsy mazava amiko mihitsy. Tao samy misy zavatra mampifandray nareo izany. Mazava aminao angamba ny tiako ambara. Fa ahoana aloha mahatonga ny sarika lasa saina amin'izany? Ka izao mantsy tafavoaka ho azy zahay teo dia hitako hoe tsy mitsahatra manonona ny anaranao foana ny vavany. Tsapako falifaly ery izy amin'izany dia izay fotsiny nge mahatonga ny tany anao eny tsy laviko aloha fa mety isy ihany izay lazaina izay satria tsara tarehy kosa nge Bao sady izay ndraiky io tsara be. Saingy raha ny hevitro ny tiany ho lazaina ny aminy dia tsy manam-pitiavana azy ianao. Zay vao azoko ny tiany ho lazaina. Ay ve zany ny tiany ho anontaniana? Zany koa moa ve dia tsy ho azonao fa ho dinao adala fotsiny eo. Mbola eto anivon'ny asa mafy sika izao ry sarika ka tsy manam-potoana andinihana zany ahy. Ary aoriana? Zay indray aloha tsy fantatro hoe aleo ny ampitso no anambarany valiny. Tsy hay vinavinaina velively zany. Ay, ary toy tify. Zay ihany Bao fa ina mahataitra anao. Tsy napoziko hitako eto mihitsy ianao amin'izao fotoana izaoko. Fa hono raha masina rery aty. Nga tsy niasa nareo? Miaraka amin'ny madamanay ako. Vakansa nge ny andro e. Kosa ny rano sy nga tsy nandeha ny dala fa niasa ny verité elany io. Sady tsy afaka miaraka kongery zareo fa tsy mahatoky olona raha misay dia voatery tsy maintsy nyzany nanara-maso ny mpiasany an-trano e. Dia anao metimety ary izy moa izao. Misy vazany antso azy vetivety teo dia lasany amin'ny hotely ihany izy ka. Fa mba inona kosa no ataonao aty Tomasina aty amin'izao fotoana izao e. Ary izy sarika samy manana ny asany izy izay e. Noho izany dia samy manana ny lalana ilehany koa. Fa hoana aloha inona aloha mahatonga no anontany azy? Fa fanontaniana to fanontaniana rehetra ihany ka. Dia ianao rery izany no tiany? Ka mba hanana an'izy andray moa ry Bao a? Tovovavy be dia be ireo verité fa ianao mihitsy angany tsy te haka amin'ireny. Tsy misy azo antoka ireny. Fa nahoana? Nga ianao vao fitaka ny ray tamin'izy ireny? Izany dia izany tokoa. Nisy raha tena nandreny ny foko izay kanefa dia tsy hitahitako akory dia efa eny an-tanan'olon-kafa izy vao tayako. Tena kivy aho tamin'izay ka dia laleko nalaza. Ve mba misy lehilahy vao fitaka toy ny tovovavy ihany. Tsy mbola nandrehan'izany indray raha tsy ianao izoko. Ianao manao an'izany fa ny vehivavy eny ry Bao tena mpamitaka izy. Izany tsy hitanonga fa izany daholo ny lavoan'ilay Adama, ry Samsona sy ny maro tsy voatanisa ry. Eny fa tsy hampafolo ny vehivavy vao fitaka kosa aloha na izany aza ny lehilahy vao fitaka. Sady na misy aza nge toy izany dia mitondra ratra-poteny fotsiny izy ireny. Fa ny vehivavy kosa sady marary-po ny mbola mibaby kitra ihany. Ka mitovy ve izany ianao ka firifiry ny tovovavy mitondra kitra sy aretina. Ary na tsy misy aza izany dia voatery mamelona lanjana ny rery sy ny tolona samy rery amin'ny fiainana. Tsy ao an-tsainao angary iny? Ka raha azoko tsara izany dia lasa pakala lehilahy ny ianao io. Tsy ny lehilahy no afahalako dia fa ny hevitra fikotrehany kosa. Misy angereo izay tsy misaina fa tsy nianao ny vehivavy toy ny kilalao fanalana andro fotsiny. Fa izay vao fa lasa lavitra loatra izany resaka izany. Fa aloha tsy dia verina ny tena resaka. Hitanao miaraka taminareo taty ve ilay mpiambina ny madamo? Fantatro fa tsy asehony anay izany ry tify a. Sao mantsy no miray saina aminay ka mety hamadika azy ireo koa. Izao ngery zareo mbola mitady izay olona mety miray tendro taminao ka namotsitra anao tao. Fatany mantsy fa tsy maintsy olona tao an-trano ihany nanao an'izany. Ka nanao ahoana nefa tsy miahiahy anao kosa ve izy aloha ry Bao? Fantatra ho azy izany fa miasa mangina aloha ireo mpitsongidiany zareo. Tsy
fantatra aza ndrena efa misy mifiletika koa zao anoany. Tsy maintsy misy aloha zany. Saingy samy zanaky ny mpanefo izay ka tsy fampidera-paindia. Samy zanaky ny mangotraka kosa ka tsy matahotra ny mangoro vitsy. Jerenao nge fa tsy mbola niala taty amintsika mihitsy zao ny hitanao masondry tovolahy ry ambody atafandry. Hatramin'izay natongavanao teo. Iza moa zao ny mahalala fa nisy an'ireo mpitsikilo ireny natsiko. Zao ary. Mianeta saingy tsy lavitra nareo. Ka raha toa misy manontany ianao hoe izy ny resaka tamina hoe dia lasa hoe olona manao vakansa koa dia sendra mba tafaresaka fotsiny izay dia vity. Fa mihevitra an'ireo olona reo adala ve ianao tika? Izy hoe dia tsy hatakatra fa resaka olona efa tsy mifanavaona nataontsika teo. Aza miraharaha izany fotsiny nefa izay fotsiny. Any sisa rehetra raha toa ka mbola mitsivy ihany izy. Indray ariko. Izay e. Zay madama. Andao hiaraka amiko eny amoron-dranomasina ty fa mafana be izany andro izany ka mba te hiala voly kely ilomano aho e. Mano daholo ny entana ilaina. Eny ary madama. Aza hita ka miôdiôdy any amoron-dranomasina any tefy. Ka efa nojo aminay ihany. Manahy marina. Areza ny sofery. Tsy mitondra sofery sika androany fa aleo mba izany ireny no mitondra ny fiara e. Mba fialam-boly ve no atao dia tsy maintsy misy olona naraka foana e. Efa makaleo ka mba nomeko fotoana kely koa izy mba andehandehanana ihany alohany io e. Ka raha fantatra ramose fa ianao no mitondra ny fiara ary tsy misy nanaraka sika tsy anahirana. Iza no ilazan'izany eo e. Tsy misy afa-tsy anareo sy sofera ihany no aty ka matoa izany ireny dia tsy maintsy ny ray aminareo no mitato-bola nanika. Mahazavy izany fa tsy misy olona hafa mihitsy aty. Ary raha izany izy dia ity sofery ity ihany izany ilay mpanara-maso anaiky. Tao mbola ilozan-dry midikodina eo ihany e. Efa milaza amin'ireo aho fa mafana be. Efa te lalao rano aho. Efa ho avy re madama. Mbola nisy zavatra diniko ange ka izay miverena kely teo e. Ay, andao ary. Raha tsy diso atao ilay fiaran'ilay baoany ry avy ry. Sa kosa fiara mitovy. Tena izy mika. Andraso aloha hitampo fika eto ambadika ity kaminy ity aloha. Dia tazahiniko tsara izay ao anatiny. Nefa fa miamanakaiky. Ato paosy madamy ilizany io izany e. Fa ahoana ary. Zao mba nahitako ny madamy mitondra fiara ka. Fa inona kosa ary ny antony. Inona re no atao? Tsy alelo aloha ny fampisikility tsy aho dia aniaraka sy ala ian'ireny. Izay mihitsy rangahy. Raikitra fa izay no atao e. Tsy ela fa sao dia tsika indray izay alian'ireny ka. Eto kito mba tonton-dranomasina. Tsy aleo etsika milalao rano. Sady mba mangingina tsara eto fa tsy dia be mpitsakatsakana loatra. Sa ahoana indri? Izay tianao re madamo, izay mahafa-bola angena atao aty e. Ay, aleo ajany eto fiara fa eto koa malimalika e. Dia avy eo sika roa midina moramora iry raha anaty rano iry e. Ka voaka izany latabatra sy ny elo be dia velarina eto. Vai daholo ny fitiavana rehetrarehetra e. Ny zava-pisotro koa dia efa ataovy eo fa rehefa mba miakatra kely avy iry anaty rano iry sika dia mba misotrosotro kely e. Dia iza miandry ny entana ero madama rehefa midina milomano sika. Dia izy ihany sika tsy mitondra ny soferako. Aty koa ve dia isy mpangalatra izany rehetra. Hafa ingeny any Antananarivo e. Aza manao an'izany ianao madama. Efa maneran-tany ange izao mpangalatra e.
Izao ary hiperapiraka kely eo taloha sika roa fa tsy maintsy isy olona ho avy re eo dia izay olona manakaiky atsika eto mba hiangaviana hijery etan'ireo izay angako oay sady misy tovovavy mihitsy tonga mamelatra lamba ho any ioko io ky mba hiangavio aingan'ire eny ary mahafinaritra kosa ty amoron-dranomasina ity izany ka lamba atiky mantsy zao marado gamba safinonoka mihitsy ny fahasambarako toa tia vola loatra koa mizinika toa adininy hatramin'ny fisiky mihitsy azy rehefa mahita an'ireo vola be ireo izy tena tsy misy toy koa ireny tampotampo sy fanao sy ireo safisafy fanao ny areny fa raha vao tonga ohatrany izy dia efa any amin'ny vola ihany misy eny fatany koa fa mbola olombelona mila fitiavana koa ngefa raha diso be rehetra tokoa no fitiavam-bola toa tsy mety ihany ka ratsy mihitsy efa nanan-karena diso tafahoatra loatra raha no izay ty toa manjary tsy matoky olona koa fa toa ohatry ny sahalany amony daholo izay hita rehetrarehetra tena ratsy ka ny fahafana aza toa mandao anay dia tsy maintsy ambenana mandrakariva ny enay toa taitaidava toa so bakakam-bodoriana ho ny fitenenana izay ka andao amin'izay ary madama fa manaiky mijerijery an'ireo etantsika ireo izy indiko toa manaitra ka ataoko fa izy indray ndito eo fa inona koa no mahataitaitra ny madama za ihany angety tsy izany ho aky fa tato azay toa ohatry taitaitra sendratrendatra zany aho fantatro izay mahazo hitako tokoa aloha zany le endrika kanto sy mahafatifaty iny aza toa nanjary niova mihitsiko zany mihitsy angekiny mba nangatahako andro kely tandramisey hoe ilana sasatra taty fa tsaroko sy ny sady efa hitany ihany koa fa efa ilay tato mihitsy ny lohako tandremy ihany zany madama sao dia animbanao tsy tareko mbola tanora nge ianao zao kanefa dia hiketrona tsy fidiny amin'ny fiasan-dono fa filitaona tokoa moa ianao zao madama raha tsy maliso efa lehibe ihany akia efa 9 taona anke zao zany ve madama dia lehibe hitako tena ao anatin'ny fahatanorana mihitsy ianao zaoko aza toka fandrehetra aky fa andao amin'izay sika hidiny iry anaty rano iry madama variana be nge tsika zany zareo fa efa ho ariva sady ny andro sady misy inona ary anoany zany fa toa mitsoaka niakatra tanety avokoa nge ny olona rehetra teo fa misy inona tokoa kia sady toa miamahery eny ihany nge zany ranomasina zany bao andao hiakatra re madama fa sao dia hita loza eto ka eno koa fa ohatra misy mitsoaka sifle foana nge zany tena misy zavatra hafa tokoa ny feny nge zany zany efa tena mbola nakafiny filalaovan-drano teto mihitsy andao re madama raha pito indray miverina raha tsara ny andro ka andao ary ndry fanakaisana fiarantsika teo aiza daholo koa ny entana sy ilay tovovavy eny tokoa lozy zany marina dia ho mpangalatra ve ilay tovovavy teo iny andriamanitra iza moa ny mahalala fa izany eo ihany ake fa hitisika roa tao tsy misy akanjo anaovana teny tena zava-tozako izao ve no mety naviverina any amin'ny hotely ihany ka tsy any anaty fiara any daholo koa ve ny vola rehetra madama izay vola avy ve fa mitady indray fa ity fafambaraka tsika ity ny raharako marina raha tsy samboron'ny polisy teny an-talana eny tsika reo amin'izao sady amin'izay eto tao tsy misy taksi mandalo akoroko dia mba hoe any an-trano aloha volany raha ty marina ny olon-drehetra moa fa samy laza daholo tamin'ilay andro mivadika tampoka teo dia hoaisitsika ry madama ka za koa zany mba velony lohako andraso fa misy fiara tany iny madama andraso hoe ika avitra ihany sika sady andeha hiakatra any an-tanàna mihitsy angamba izy zany sakandro retsy dia iangaviony mba hanatra atsika sady olona roa ihany izany azafady tompoko mba avonjeo re zahay misy nangalatra teto ny fiaranay sy fitaovana rehetra ka raha azonareo atao re mba atero ary amin'ny hotely nyrika izahay momeny valy so ihany nge renareo fa avoty re zay karary
Falahirina reo izany fa nga dia tsy mba nisy andritana mihitsy nareo ty e. Izany rery madama fa na ataony hoe tsy nisy mpangalatra izany ity dia nasaina ny jejereny izay tovavy izay ihany angefa dia zao mbola zao ve zao ihany reikako ka mety izany olona izany ihany ange nanao an'izao e. Efa tsy azo itokisana sona ange zao ny olona e. Fa azagaga aloha nareo fa mbola mety na kelikely olona latsika fa tsy tonga dia manitsy mbola misy zavatra maika alaina mantsy azy aloha aty dia aveo nareo aterina ihany e. Tsy maninona re nareo aza mba saraninaiko. Kely teo hoe milasy izy faka zavatra vetivety ry zareo kanefa dia efa ho adindroa ankizy ny rasantsika teto e dia mbola tsy mipotra foana ry zareo. Sao dia mba misy fandrika kosa ary zao ve dia anao an'izany ve izy ireo ry madama kanefa dia tomba olona tsotra ihany ange ny fahitako azy ireo teo e. Ka ny mamba ange hono aky raha anaikitra nga izy ny kotaba tsokoa ny mora foana dia izay azany dia azony. Ka nahoana moa raha andeha hoe tsika ty fiara ty aloha dia rehefa mahazo akanjo tsika dia aterina ihany ny azy. Hevitra mety tokoa aloha izany e. Andao raka fa sady efa manomboka mangatsika koa nge izany ka hitako sady io mipetraka io mihitsy ny lakilen'ny fiara mioary ndre avaty aloha dia lasa sika ary aleo lefa mafimafy io so misy politsy mahita ka. Jereo nge fa otra misy manaraka nge tsika izany e. Efa tari aloha be tari mihitsy ange farahorina antsika io nefa nanaraka atsika saingy tsy niteny tamin'ity fotsiny izany izany ange tsy tonga dia namatanako tany amin'ny hotely teo e. Dia inona izany ny atao madama raha tonga tena manaraka atsika tokoa io ka anao inona moa sika fa tsy dia fiorona mariny anaiky an'izany ve izy fa dia tanano mpangalatra tokoa tsikako. Ka inona ary natao ndry e. Zao e le fahasoaraka izay tratra mihitsy ny fiara ary madama ary rehefa very any io dia izay sika vao mamonjy ny hotely. Dia atao hoe izany fiara avela lavidavitra eny ka raha ny tompon'ity fiara tokoa moa manaraka atsika io dia efa fantana sika fa ao amin'ny hotely ny rika ny mivantana ka tsy hanahirana azy akory kely misampitra atsika ao e. Azao ary nahoana moa raha tonga dia nilalana mody any Antananarivo ny zoro atsika dia izay vao tena mitony tena toan'olo fotsika e. Ataondrika fa tsy feno polisy angano ny eny an-dalana any ka sady zao fanamitsika izao ve tsy vao maika anaitra azy ireo zany ka tsy hita ihany izany izay ataoko zay rehetra le manesaona avokoa. Aleo mijanona kilibao dia ho hita ao izay ataondreo atritsika izay azo atsika eo fa atao eny ariko. Zao ry tefy ay ve ianao ihany mbola nanomana zao tetika rehetrarehetra zao. Izany tokoa madama za daholo mifototra zao rehetra zao raha tsy fantatrao. Mba tiako fantatra kosa hoe inona ny tianao atao amin'izao aza maika ianao madama olo fantatrao ihany fa zao aloha mba te anontany anao kosa aloha moa ve mety ny nanaovanareo afo mbola nitao aminareo reny raha izay aloha faharoa manarakaraka an'izay moa ve rariny koa ny ataonao amin'ireo tovavy rehetra mbola ao aminao amin'izao fotoana izao reo nahoana ianao tsy miteny valio ny fanontaniako e. Fa nahoana moa ianao no manao ady rikanosa toy izao ry tefy nahoana raha tany an-trano ianao no nanao an'izao fa adalanga ny fiveranao aty raha matoty sa tsy ampisaindra. Dia inona nefa izao ny tombotsoa azonao amin'izao ay betsaka tokoa madama tsy fantatrao nga andraso ary fa ambarako anao voalohany aloha hofoanako an'io ny fanjakazakana ampiarinao amin'ireto tovavy tsy manatsiny kanefa ampiasainao tsy ara-dariny ao aminareo. Faharoa manarakaraka izay tsy maintsy asaiko hanonitra ny toetra ratsinareo nareo roa ka vadiko fanampianany manitra sy mijaly ireo vola be hanaovanareo amin'ny mpimamby ireo. Ary fahatelo dia tokony hanova famindrina ireo ka hitsinjo ny daholo be fa hiala amin'ny fitiavan-tena sy ny fangoronan-karena ka anao an'izay ahitany rehetra tombontsoa fa tsy hofininareo anareo rery ihany mazava aminao ve izany tsy azonao terena amin'izany izay ry tefy
angany rahako tamin'ny romanitra sy mijalona izay noreo ny io arenako ay karaha izany izy dia miala tsiny fa voatery an'olitra anao manam-pahefana satria sady manososy ny zon'ny olombelona ny asa ataonao ny mbola miampy fitsetsefana ny herim-pony madinika ary tsy vitan'izay fa mbola miampy alatra fiara voana ataonao androany ity ka hoana ilefitra anao sa mbola anao ny didianao eny izao fotsiny lazaika anao Stefy avy aloha izay andeha mba tsy hahitanao lozy ianao nge efa nanao sy taratasy ray ary eo amiko eo izany ko raha sy tianao niditra ny amponjany io ihany dia avy aloha izay tena adala mihitsy ianao ty madama tsy fantatrao nga fa eto tanako ny ainao zao azoko atao anie ny mamona anao dia vita mangina ny zavatra hitra dia votsodro ianao ny vola be afoy ny aja sy ny voninahitra tsisy tsoa fa tantara sisa ny anaranao tena sahamona ay ve ianao dia sahanao ve izany tena fa iza moa ianao motsy le fahavalony mantra sy ny ory fa netry be pirenena ka noho izany tsy misy antony tokony hitsitsina anao fa vao mainka aza mahatsara anao ny maty dia mba mihaino iray koa ny mpangorokarena sy ny tsy mpanisy asina ny madinika dia tsy atahoranao ve ny todinaina amin'izany todinaina tsy misy an'izany madama fa raha misy izany tsy efenao sy ny dokotera mirady vadinao ny vovoalohany firy akory moa ireo aina mijaly sy mitoloko manoloana anareo kanefa dia jerenareo fotsiny firy koa moa ireo olona voatery manankiresy amin'ny karama varomasaka omenareo moa ve reny rehetra eny tsy misy todiny avokoa aminao mba tia adana toanareo koa nge saingy tsy manaka toraka ka dia mandefitra lava eo anatrehanareo ifonako ireny atsomy madama mamela azy nareo fa tsy misy diso ange izay mandia tany mangina ianao ribao ianao indrindra koa neny tratran'izany tsindry azo leny izany na zany aza mamela azy reto mety efa ampy azy ange zao mahazo azy zao ahoana moa ninoko fa ampy azy zao ka mety iovy izy kanefa voateo nge izy ny sany laza fa tsy tokony hiditra amin'izany dikan'izany mbola mihevitra ny ano izy raha afaka eto za reny isolo elikazy ritefy avelao izy ay moa zanyko jereo tsara fa misolo eloka fotsiny amin'izao ny mpiasanao satria fantany ny azo azy raha vao mivoaka eo anao ka ody tsy maintsy hitranga mantsy ny hoe nahoana no tsy narovandry fa navelandry anjakan'ireny olona tsy vaniny ireny sy ny sisa rehetra fantatro ny fomba anao madama Elizy disy fantatro loatra ka noho izany dia tsy afaka ny amelanao moramora foana fa tsy maintsy faizina kely aloha ianao koa saribao dia ovitsorako satria tsy hitako izay raha tsy vitanao kanefa izao mitady tio oka ianao mba tsy ilaza amin'izana amin'izy zao rehetra zao dia ataonao ahoana izany io madama io tsy fantatro izay ataoko ny lalanao fotsiny zorona ary eo ka tsy hiverina any an-tranony ty madama ty tsony ianao azonao zany mandeha nankiribao aroviny indri fa aleo hiandry ny anjarako eto zahay moa hevitra toy izany any mandeha na ribao ary andraso aloha fa omeko akanjo ianao dia soavaty andraso ianao fa atoroko lalana ka zany ho azy zavanseho ary mbola tazondry zareo zao madama amin'izao sika miresaka izao izao ankehitiny izao ihany dia tsy maintsy makany ay tsy avelako ijaly rery aloha mivatoka mandehana anao ribao tonga dia mampilaza ny amin'ny polisy fa za no manao fitaovana rehetra aloha ka mihitsy ramse aza milaza any amin'ny polisy ihany ianao fa vao mainka avoa amin'ny madama nge zany tsy ianao koa ve no norevitra tsy maintsy ampandrenesina amin'ny polisy ribao tsy maintsy azoko mivadiko zao dia zao ihany enona dia anaovako ny faraheviko azo mbola miala nenina aminao ihany ramse aza milaza an'izao toe-javatra amin'ny polisy mihitsy ianao ozy iza zay nefa teniny tsy didinao amin'izay tiako atao fa fantatro ny ataoko ampafirina izay efa nataoko nefa zao zao ihany dia andehany tsy maintsy azoko mivadiko eny ary ramse rehefa tsy haitoaina ianaoko tsy azonareo sakanana mihitsy aleo isy potsika ihany fa zay basy veny mba ity fibaratra zao ary
Efa volazam-boavola tany amin'ilay ramose mpampiasa azy avokoa ny zavatra nitranga rehetra teto izany. Iny fa na dia hoe ity toerana misy antsika ity aza no izany dia milaza no avy eto ilay ramose hanavitra ambadiny. Kosa tsara loatra izany. Izay mihitsy anie no tadaviko e. Izay mihitsy ahoana tsy azoko. Izay mihitsy ahoana no tadiavinao? Eno ny fanatitava amin'ny dokotera amin'ny rado no tadaviko. Izany angeny namotsorako mibao satria fantatro fa raha vao tafavoaka eto izy dia tsy maintsy ilahy izany ka andranitra ny atezeran'ny dokotera e. Tsy maintsy ho avy eo izy amin'izay satria malahelo ny vadiny, ary amin'izay fotoan'izay no azahoako mifanatrika aminy mikamolahako azy. Ka raha sanatria resiny eo ary ianao dia ahoana ka? Ka ataona moa ry sarika fa zara momba resy izany ka dia apetrako aminao ny fanohizana ny asa rehetra aveoko. Tsy maintsy fingorona ny asa ratsin'ireo zay atao an-tsainao e. Fa asa mbola manombatomba zavatra hafa mihitsy aloha ianao e. Eny e, marina aloha izany e. Saingy tsy maintsy jerena ihany avokoa moa ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny rehetra rehefa hoe manao zavatra anankiray e. Izay aloha marina mihitsy. Fa zao aloha ry sarika. Nisy tetika izay hoa mba tiako angavikanao rehefa tonga eo ry zareo. Ka tetika ohatran'ny ahoana moa izany ry tefy a? Ka vonina velo aloha anampy amin'ny tindray mitoraka ity e. Ka efatra mihela nge ihany voniny. Ary tsy nanaraka anao taty akory raha ohatra ka hoe tsy voninao amin'izany? Tsara loatra izany. Ka zao raha ilay tetika ka eno tsara e. Eto ve ilay toerana ry Baosa? Eto mihitsy ramose a. Io trano io izao no misy azy. Tena atokisanao fa ao mihitsy izy a. Atokisako re ramose a. Zaho mihitsy angeny tao e. Dia hitanao teto amin'ity varavarana ity any navoaka ny tefy avy eo teo mihitsy ny tsara izany. Ny ahy mantsy ilay zavatra tsy dia marina io tsy tiako fa rehefa manao zavatra izay dia tsy tokony zavatra mitsatotsatoka fotsiny fa atao amin'izay tena tokony tsara atao e. Aleo izany ajanito ny fiara raha izany ka dia mandeha tongotra kely avy eo. Dia izao ry Bao miandry eto anao ka raha toa ka tsy tafaverina ao anatin'ny adiny roa izay ianao vao miantso mpanafitra. Azonao ve izany? Mazava re ramose a. Ka lasa re aloha fa izay no misy. Toa tena mamparikoditra ihany izany tsofokato izany ko. Angaby andavaka atao izany a. Kanefa tsy ampafirina izay natao ty e. Aleo aloha andondona. Aodio ha? Isany dia tavinao tompoko azafady mademoiselle mosa sa madama? Madama tompoko fa iza ho any tadiavinao? Tsy dia olona loatra angamba no tadiaviko fa saika hitady asa raha toa ka mba misy ato aminareo ka. Hitady asa hoe e? Izay indrindra tompoko. Fa asa toy inona no tadiavinao aloha e? Izay misy tsy maninona mihitsy madama fa ataoko avokoa mba avonjeo rehefa tena sahirana mafy mihitsy anie e. Dia mihevitra dia efa ho adala tokoa mantsy ity a. Izay dia mody manao akanjo malotoloto sy manao solovolom-bava izy dia amin'izay angamba hoe tsy ho fantatro. Diso paika anefa izy fa tena tafiditra tao anaty vovony tefy mihitsy izao. Mba raiso ry madama raha misy ihany fa aza dia jereko fotsiny toy izao marina e. Eny tiako tokoa aloha ny hamonjy anao e. Saingy tsy maintsy mbola mihera mivadiko aho vao mety hatapaka an'izanyko. Ka iarao ary izy aloha madama fa dia ka andao ary ianao hiaraka amiko any aminy amin'izay mantsy dia mba tonga dia mifanatrika eo mihitsy nareo. Sa ahoana ozy izy ianao? Za mantsy tsy dia mahalala an'izay mety ilany anao loatrako. Ay tsara dia tsara mihitsy izany madama. Aleo tokoa izay mihitsy no hifanaraka aloha izay. Andao ary mandry aloha ny amin'iny fa tafiditra atao trano aho. Nidingana manaraka sisa mandrasana fa nandeha ho azy iny voalohany. Ka mipetrapetrahary aloha ianao ramose fa andeha hiantso azy vetivety ahy e. Eny tompoko. Ary nahoana moa raha tsy miandry an'izany fa tonga dia andeha izafaina daholo ny eran'ny trano e. Raha tonga eo moa izy dia efa vonina raha teo ako. Izany olona izany ro malala. Indray fa tonga ny anao lahy. Aza taitra lary dia efa hangahita tsara tsika androany.
aleo tonga dia efa hiomana avy hatrany loha satria ady lehibe ty atrehany ty Andry fanakaiza vetivety teo tokoa ary le olona teo. aza taitsinareo fa aty any ahy ary aza nietsika koa fa ataovy ambony aloha tanana tô manoky salahomakitsany lazany elo mangalatra ndray no avavo tsy be safary am'lahy fa ataovy ambony any tananareo ary aiza misy mivadika tsotro zay moramora ianao dokotera mirado tsy fantandrao nga fa ato tranoko nge ianao zao hoe fa ahoana anao fantaran'lahy ahoana na iova biby lava azy ianao na iova tonony angidina dokotera mirado dia tsy maintsy fantatro foana efa miandry ianao koa ny izy zao lozy ty marina fa tena ampijoko voajoko aty kanefa na izany aza dia tsy anaiko rehetra ahy tsy natao tao mangazo koa nge tony tanana sy tandro tony mahity alandro any ary to mianana fotsiny zato ianao ary sy hoe amin'izay netetika efa mikotrehano avy any fa miandry ianao zay ho avy tokoa moa zany ka zany avy tataso tonga dia nasiko avy hatrany ino lesiny an'lahy ary to ianao ndray mianjera mitsangana raha lehilaingana manao tambabe reto marina nifingano ty vehivavy mitsangana ianao hoe mbola tsy namely ianao akory nge zay tsy naonany tsy mitsangana izay sady ve dia resika ka ianareo tsy nina manao aty farimbona ka raha lehilahy ianao dia andao ifanavaka tsotro zao andao ifanavaka ka miandry ianao nge zay nahoana ianao no tsy mahasahy mitsangana mandehana ary sarika alaivo ery ny vadiny fa so mba eo masony raha matoy izy vao matanjaka anyvadiko aiza nyvadiko aiza tire izy io izy io ko izy dokotera ka ahoana mbola merina satria tsy tokony efa mba azo ery amin'izay hoe na eo sa ahoana mirado fa ahoana zao ary inona moa ty ataonao ty anavitra anao zay afako anavitra anao kanefa dia samy tafahitsika eto nge sika raha zao no ataonao nahofa no nitsofotsofompona fa tsy mandinika ka ny fitiavako anao angeny na tonga an'izany fa inona isy lalana nefa ianao fa tsy tokony zao no ataonao tsy misy zavatra ho azy amin'ny herisetra nge ny fampiresana ihany no mahatsara zavatra mbola mihevitra ny tena koa mahery foana ary izy mbola nanantena ny tanjako aika nisinga mbolina halavy ny vosotra ty vehivavy ty dia nahalava toy zao fotsiny atao tanako avokoa aloha nareo mivady zao ka ahoana anaraka ny didiko sa mbola iziriziry any nety ny ambipody izy toerina re zay ka mba heritra ao mora manome tokory madama fa manatanteraka azy ny sarotra ka moa voatananao tokoa ve zany tokony menao zany eno ato ny maly mantsy ianao nefa nanome toky fa anova tetra ary ala amin'ny fomba ratsy ataonareo io mbola averika eto anatra ny vadiko fa manome toky anareo fa hiala sy tsy hiverina amin'izany tso fa nampy sy mareny ianao elisy fa aza mitenteny foana eo anao fa mbola mihevitra ny anao inona moa ianao ty dokotera ay mbola tsy maty voalavo kibo ihany tsy andro any ihany ny andro mbola eo sika ataoko malalala andro any ay zany tokoa le hoe ny atratra tsy lavoko atsora iny labe ny tokona anazy tsy afaka ka nirindrina anao anihana zao azy ianao mbola tsy lany eo amin'ny tanika hoe valy faty sady ny efa oantsainao za kosa aloha ro mirado dia tsy mba namanao amin'izany ahoana tsara hoe lelizy zany iala amiko zany ianao natao reny ny hevitra ny fanarahana ka nondresy ve anketiny dia hiala ianao sy ny tenanao amin'ny mahavadiko anao akory ny ialako ro mirado fa ny hevi-diso efa niainantsika taloha no aoko avela amin'izay ianao nefa voajokojoko ny reto jolay reto teto ka manaiky zany fa za kosa aloha dia hiady hatramin'ny farany zay hita eo zay reraka ay ka ataovy ary aloha zay ahafahanao eto dia mito miaditsika aza misy mihetsika ary to ibao saotra raro bao avoto zay fa valy sobe no azonao amiko aza misy amin'ndrana fo mihitsy reo tonga dia aso ambony daholo ho an-tanana ary aza misy mihetsika eo ho avy tsy ho helo eo amin'ny polisy telo taona sahady zay nipetrahako tetepona vitako ny sasiko raha pitsy dia hiverina iriry araka amin'ireo mpiarabelona indray tsapako fa mafy tokoa zany saingy hitako fa nahatsara ihany
nanovany saika tanteraka hoe lasa ho tia namana aloha teto hoe sady mahay miaraka amin'reto olona sahirany reto taty amin'ny faran'izay maiziny indrindra zany vao tonga saina feka mafy toy izany mahazo ny tsy manany nahita fahoriana tokoa saingy ireny toy ny sedrana ahy ka mino fa tsy maintsy hamirapiratra ny fiainako aoriana izao madama vao amin'izay ianao fa efa natsoina teo nge ny anaranao afaka ianao fa inona nefa mbola andrasanao baoty fa inona koa nataony ity aza gaga ianao madama raha mahita eto tonga ny fotoana tokony hanazavana ny zavatra rehetra no ibao ihany na voatazona taty kanefa dia mbola io ihany izy madama eny nanometsina angamba ianao tamin'ireny zavanitranga reny kanefa ifonako aminao reny satria izay ny fantatro fa tokony ahavotra nareo sy ramose mahay miala tsiny ery zato izy kanefa raha tsy izy izao naka n'ireo polisy ireny tamin'iny andro iny angamba tsy ho taty amponja akory izay mivady fantatro sy tsapako tokoa ny fankalana ao anatinao ao ry madama saingy tsy maintsy tonga eto voalohany dia hanazava ny sainao fa izay ny farafanavotako anareo araka ny voalazako teo fanavotana moa very bao dia aty amponja ka safidy ronga ery madama ny teo anatrehako na izany antso ny polisy ka ny sambotra anareo dia tapitra teo ny amin'iny na namela anareo famotika ny sy fanao valifaty teo foana ary mbola tsy aizana hoe niatra manainy izany na tsy ka naleko ny safidy ny antso polisy satria izay ny namarana niny ady iny izay ady saika tsy hisy farany mihitsy ka moa hanometsiny avy ianao ry madama eny efa randraraka tsy azo lovina tsony koa izany akia ary ankehitriny tokoa vao tsapako fa tsy maintsy ny safidy ndry eny somary nakalandry ihany aloha teo saingy noho nandray izany fanazavandry izany dia toa hitako fa marina tokoa ny indry ka dia izao ihany no lazaiko sofa nisy ireny satria ireny ny karazany memina nadiovana anay fa raha tsy nisy angamba izany dia mbola nilomano tao anatin'ny fotaky ny fahotany izay dia mamela avy izany ianao ry madama mamela andry amin'ny foko manontolo rehetra akia ary mbola velom-pisaorana andry aza fa ratsy nahay nandray fanapahan-kefy ndry tamin'ireny safidy roa ireo dia angamba tsy ohatran'izay fa nisy maty ny ray taminay na zay rehetrarehetra mihitsy aza no efa maty niara-levona tao fa izao ry bao mba aiza ho any vadiko hay efa ivoaka eo koa izy izao ry madama ry sarika sy tevy koa nke izao mbola ho avy eo itsyenanareo indreto hitanao reto ry zareo fa tonga ka miandrendra misesisy asika dia miara-mody mandrosoa za ihany ry tefy manahoana ianao bao mariny salama tsara mipetrapetra arona inona vaovao zay hery zay tsy dia misy ambara ry tefy fa mba manina dia mamangy dia misaotra amin'ny famanginy ka inona vaovao roa akoatran'izao efa miasa zao ry tefy ary tena tsara zany ve fa aiza ianao no miasa tsy ampozinao angamba ry tefy lasa hôtesse de l'air nge za amin'izao zany ve ry bao tena faly kosa na omby ihany la ny ezaka nataoko tena tsy very maina tokoa ry tefy satria tsy vitan'izany ange fa efa samy manana ny mahizy azy avokoa izao izay rehetra tao reny kosa fa mba nanao ahoana aloha moa izay ny hafarandry madame Elise tao aorian'ireny zavaniseho reny ry tefy ry zareo aloha tsy editsony zany efa lasa nikopa kely hatrany ampitan-dranomasina any izao saingy tsy hijanona any arokoka fa mbola iverina any ary hanokatra fitaizanaka zazaka mbo teto toerana indray izany hoe nitady mpamatsy vola fotsiny izany nalehany any raha mariny tsara kosa zaniko ary sarika kosa mba nanao ahoana sarika indray fa manambady izao angamba efa nitiraka mihitsy raha zaika fangamonareo tsy mifanerasera-tsoka efa samy manao ny asany fotsiny zaika izay nge tsy tena mpiara-miasa mivantana akory toeram-piasana samihafa nge ny asanay saingy noho ny sendra ny raha sahatry iny dia voatery ny fanampy izay ay
Dia nanaiky ny anambadiany ve ianao? Ary raha manambady koa moa ve izy dia mbola fitandreny asa eny? Arakaraka ny vadiny ihany io ry Bao. Raha tsy dia sarom-piaro loatra ny vadiny dia angamba mety ovelany ihany izy. Fa raha mifanohatra amin'izay kosa aloha tsy fantatra. Ary aloha kosa aloha mba zandray no mety ampanontaniana aminao fa ny anao zany to lasa sisy mototrako. To sorona afo ny kialadala aza ka ny eo tsy levina ny hafa sisika ihany. Za indray zany ny kialadala aminao mahasosotra. Aza mikapoka ry Bao fa marary eny zany. Sa ianao tia hoe manay zany? Aza miteniteny foana eo ry Tefy. Tianao voaroaka amin'ny asa koa. Sady ianao koa ngano anome rain-janaka ao ahy eo ka. Tsy maninona fa afaka manome anao raha mila ianao ka. Betsaka ange izy no ato. Ka niza amin'ireny ary no atolotra ao ahy. Izay tena tsara sy mahafa-po nomeko anao fa aza matahotra ianao. Indray ianao sy mivazivazinao ry Tefy. Tsy vazivazy zany ry Bao. Tena resaka matotra mihitsy. Sady angamba izy zao raha mahafantatra fa hoe hôtestilio zany nomeko azy. Mety tsy ahatandamba mihitsy. Aza manadala eo ianao ry Tefy. Fa leo mihitsy aloha andeha ka amin'ny manaraka indray toizana mivazivazinao raha toa ka mbola miona. Ndry fanga tsy eo amintsony. Aiza moa no alalana ny ampitso e. Mety tsy hoety tsony aho ohatra na koa mety lasa n'Andriamanitra. Zany anga fantatra. Aza miteniteny foana fa tsy mbola alain'Andriamanitra zany ianao e. Tovavy sosokanto izao ve dia alainy sady? Ka izay ho mivazivazinao a. Variana mijery ny endrika soanao eto ary Bao. Dia diniko hatramin'ilay fanontaniana saika apetrako taminao. Fa fanontaniana inona indray moa no mbola apetraka ao amiko eto e? Zao ary Bao. Iza zao ny tompon'ny fonao aloha e? Za fa iza indrayko? Fa tsy mbola misy olo-kafa akoatranao akory ve? Fa inona daholo nefa no aton'izany fanontaniana rehetra zany e? Ny antony ve? Mieno a. Ny antony dia tsotra ihany ry Bao. Tiako anao. Dia izay no nahatonga motopototra teo. Dia sahanao ve ry Tefy no milaza an'izany amiko? Fa nahoana ry Bao? Ka tsy tokony hifampitondra toy ny mpianadahy ve tsika ry Tefy a? Satria nahoana ry Bao a? Satria izany no marina, mpianadahy tsika. Mpianadahy? Fa iny ty lasainao ry Bao a? Mandrebireby avy ianao sa ahoana e? Tsy mandrebireby anao zany ary Tefy a. Zany no marina. Ka pofo ihany ka raha izany no marina. Zao ary ka haino tsara a. Moa ve tsy Radavison sy Rasoarika ny ray aman-dreninao? Fa ahoana nafantaranao an'izany? Aza mbola tapahanao aloha fa haino tsara e. Eny ary meno anao dia toy izy ny resaka ao. Ka manaiky aloha ve anao fa ray aman-dreninao reo? Manaiky aloha fa toy izy ny resaka ao. Mpanao vary mandeha Radavison a. Ekenao koa? Ekeko fa toy izy. Rasoarika kosa dia mpivarotra mpamongadiny a Tetsakato fotsy. Izay resaka rery Bao resahana fa aza mampitaitaina eo anao a. Ny zavatra nilazainao aloha dia marina daholo. Izao ary fa tsy ho alavaiko intsony ny resaka e. Za koa dia mba zanaka Radavison sy Rasoarika toanao. Zany e. Mahazovazy avy ianao sa ahoana e? Za ve dia mahazovazy anao ry Tefy fa izay no izy a. Dia tena ray tapo amiko mihitsy ve zany ianao ry Bao? Zany tokoa ry Tefy. Ray reny sika saingy. Saingy ahoana ry Bao? Ary to mitraotrao be ho azy zany ranomasonao zany. Ka mampalahelo ange ny tantarantsika ry Tefy a. Mba tantarao kely ry Bao fa to mahaliana izy zany. Izao ary ka haino tsara ry Tefy a. Mihaino anao ry Bao. Zanak'ireo olona ireo tsika ary niadana sy niriaria tokoa teto Antananarivo satria minanana sady tsy nanontany ny ory. Tsy nanontany ny ory mihitsy ireo ray aman-drentsika ireo. Marina aloha zay. Kanefa sendra ny ratsy saina izy ireo taty aoriana. Lasa ravarena. Notafian'ny jiolahy tsy mataotody mantsika indray alina. Raha le nandehananao ny asa vary mandeha tony fanao ny dada. Fongana tsy nisy ny entana sy ny vola rehetra tao an-trano. Ary neny aga dia novonoan'ireo tsy mataotody tamin'izany. Tena marina tokoa zany ry Bao. Fa maty novonoan'olona tokoa ny reniko. Ary mbola eo mpikaroana marina amin'izany olona izany mihitsy azo ohatra amin'izao. Ka nanao ahoana? Mba efa misy mangirana? Hatramin'izao aloha dia tsy nahita izay tena profony amin'izany ahy e. Aza taitra ary ianao fa ho fantatrao ihany ange zany. Tsy lavitra anao akory ange no nanao an'izany eloko izany. Izy ary Bao. Fa anio ihany izany olona izany dia horoizako hatramin'ny lelany. Ry Tefy a. Tsy ho vitanao zany. Satria nahoana ozy ianao ka?
olona namono an'ireniko zao ve dia avelako afamaina amin'izao fotsiny. Aza mbola misendoatra ambony ihany aloha ianao fa ianohy ny toy ny tantara. Eny tokoa tena nahoana. Taiza ianao avy eo ary dada nakaiky. Rehefa matiny zareo neny a dia nikikika ny tomany a natahorany zareo anaitra ny manodidina angamba ka mifatorany vavako ary nentiny nanaraka azy. Zay e. Tena oltsy vanina mihitsy zany olona zany ry bao a. Tsy miendrika azy akory ny ovelona eto tany. Efizany ho a nentiny nanaraka azy a. Fa ianao kosa mbola zazakely vao menamena tamin'izany ka tsy nirara iny fa nofonosony lamba hafana tsara dia navelany tao an-trano ihany. Ka angamba zay mba izay olona niantra sisa nandray anao tao e. Fa ianao kosa netiny dia netiny taizy ary izy ireo olona ireo fa inoko fa fantatro tsara angamba. Fantatro tsara tokoa. Ka lazo ara fa ny tanako mihitsy no omaly fatendreniko e. Efa mila tsy ho tantiko mihitsy zany ao anatin'ny foko zany ry bao a. Tirongatra mihitsy hameny an'izany olona izany. Tsy ho vitanao a zany ry tefy. Fa nahoana e. Lehilahy ngiaka tsy mivadika amin'izay tiany meko e. Rehefa izay ny a dia izay. Izao ary. Mbola tsy vita ny tantarako teo a. Dia dada kosa araka nefa mivoalazaka anao dia mbola tany am-panaovana vary mandeha. Ary angamba volana vitsivitsika teorian'izay izy vao tonga. Zany zavatra zany koa nefa ny vatany teto raha vao tonga izy ka nanjary niteraka tsy fahasalamana ho azy. Ary tonga nanana retim-po mihitsy azy izy. Vokatr'izay koa nitarika amin'ny fahafatesany taty aoriana. Zany ve hoe ianao dia andeferako e. Efa olona namotika ny fiainam-pianakaviako toy izany. Tsy avelako moramora zany ry bao a. Dia no ihany aloha e. Ny raintsika aza angamba tsy mbola tadidinao akory ny endriny eo. Tsy dia mbola tadidiko tokoa satria mbola kely any maty izy saingy efa tsaroako ihany aloha ilay fotoana nahafatesany. Tena nahoana aloha ny hafaranao tany ka hatramin'izao fiainantsika izao e. Nitezan'ireo olona ireo a rehefa tonga tany a. Tsy nijaly kosa aloha e. Fa nataony toy ny zanany mihitsy. Nampianariny, nampahafantariny zavatra maro. Saingy noho ny ela maty ireo olona ireo dia nanjary mivadika ilay zanany ka nanao fitondrana ratsy tamiko e. Tena nanao ahoana? Nandositra zany no nahafahanao tany. Tsy afa-bela tany mihitsy raha tsy ianao no nanala atao ry tefy a. Dia ry madame Eliza zany ireo olona ireo raha azoko tsara. Tsy izy fa ny ray aman-dreniny ka aza manome tsiny azy ianao. Kanefa dia mbola nampahory anao koa izy ireo. Dia isika menakavy mihitsy ange zany nampahorin'ireo olona ireo e. Dia anaken'izany ve ary bao a. Izay no marina azoko nitantaraina taminao ry tefy a. Ka anjaranao mandinika sy mamakafaka tsara. Dinio aloha zava-misy vao manapa-kevitra fa sao dia entiny tendrom-po tsy namana ka avery anao indray a. Izaho raha azy zao fa mba efa misokatra indray masoandrom-piainantsikako. Marina ny teninao ranabavy. Kanefa ve dia avelo raraka tany fotsiny ve ny ranony iny e. Tsy anjaranao no mitsara na koa mamaly faty an'izany ry tefy a. Ankino amin'ilay nahary fotsiny izany rehetra izany fa izy mahalala izay ataony. Tsy njovy izao fiainantsika vao hanomboka ivelatra izao. Izany ve dia hosembaninao rahoana indray. Tena resy ny fahendrenao ranabavy. Tsy hitako intsony izay ataoko. Ny ataonao ve? Izao ny zavatra tokony ataonao a. Sady tsy maintsy tanterahanao ry tefy a. Mihainao anao ary bao. Mandeha feratrany ary valiosoa izay nanao ratsy anao. Fa ilay rainao be fitiavana mahafantatra ny ataonao isan'andro no amaly anao sy hamely ny fahavalonao. Sy izay manao tsindrio falavo anao ka ampandefery ny valifaty sy ny ampo fa tsy mahatsiaro rely.